fantatro zao finisy ny tonga fa fantatro fa efa taiky zany mbola azonao atao nampamon'olona renao nampamon'olona irikiriny arenao mbola azonao atao zany mbola azonao atao ny tonga ny an-dalanitra mbola azonao oarana re olona efa mivavaka hatramin'izay Sireo ny loko ny hitany Parigi parafiny maso andro milentiky maeleza ianao hatraka omilo de manjinony atsara ny laretsitu ao anatiny mafino asehony anao niarebeny funinaini changing me and changing you. We have come with open arms, oh let the ancient words live on. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanany tompo kosa ho antsika rehetrarehetra izay tonga eto indray androany. Fifaliana ho anay foana ry havana ny miarahaba anao tsika rehetrarehetra tsika mianakavy miara-miazakazaka miaraka tonga eto indray androany hiara hitady an'Andriamanitra. Halleluja. Hiara hikatsaka ny fanatrehan'Andriamanitra indray tsika eto androany ary tonona manokana ao aminao ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra ny ameno anao ao anatin'ity fotoam-bavaka ity ry havana raha hanokatra ny varavaran'ny fonao ianao dia Andriamanitra kosa hanokatra ny trano fitehirizan-tsoa. Halleluja. Ampidina no anao raha misy olona eto mety kivy ampidina ny fanahin'ny Andriamanitra ampahery anao. Raha misy olona eto mety miatsikady ampidina ny fanahin'ny Andriamanitra apitraka anao. Fa raha misy olona koa eto mety faly. Halleluja. Satria notahian'Andriamanitra nandray valim-bavaka sitrana tamin'ny aretina dia mbola ampidina ny fanahiny koa Andriamanitra hiara hifaly aminao. Halleluja. Ary ny fifalianao dia tsy fifaliana androany ihany fa fifaliana hitoetra mandrakizay. Ry havana malala faly izay miaraka aminao eto androany arapaina foana ianao satria ry havana be dia be ny zavatra mitranga raha ny androany fotsiny dia tena tamin'iny herinandro iny nahare zavatra maromaro zavatra nitranga tsy napoiza fa ny zavatra mahafinaritra dia izao araka ny teny malagasy hoe tantely amam-bahona ny fiainana ry havana fa ny zavatra mahafinaritra ary tena mahakasika ny foko ry havana malala dia izao niny iny zavatra miseho eto amin'ity zao tontolo izao ity dia tsy mbola nisy andro anankiray tsy nitenenako hoe Jesosy za sambatra manana anao. Rehefa mahita zavatra mitranga eny amin'izao tontolo izao eny amin'ny Facebook sy ny zava-misy rehetra eny ry havana dia za kosa mahita rehefa mitodika eo amin'ny fiainako dia miteny hoe Jesosy fa za sambatra. Halleluja. Misy olona be dia be mitaraina eny amin'ny tambajotra tserasera isan-karazana eny mitaraina ny olona rehefa eny amin'ny filazam-baovao mijaly zay zao mahazo anay idina ny fivarotanay sy ny sisa sy ny sisa fa ny any zavatra atao anatiko dia zao Jesosy tsy manana itaraina anako tsy ny zavatra misy ry havana malala tsy hoe ny zavatra mandalo eto amin'izao tontolo izao ity ny maivana fa ny tena marina. Za tsy mitsahatra mahita isanandro ry havana fa tsara ny Andriamanitra ary afaka mirehareny amin'izany ny tombon'andro iainako rehetrarehetra ao anatiko misy zavatra tsy ananan'ny olona fa ananako eny indray na ny miteny an'izany amin'ny olona aza tsy haiko ry havana ny manazava an'izany hoe tahaka izao ny zavatra misy ato anatiko ato fa za matsapa n'ilay izy
satria tsy tanan'olombelona nametraka zany tao anatin'ny foko fa tanan'Andriamanitra ny havana malala. Ny fanan'Andriamanitra no nametraka fifaliana ao anatiko ao. Ny fifaliana dia tsy miankina amin'ity zao tontolo izao ity intsony fa miankina amin'ny fananako an'Andriamanitra sy ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Zaho mino fa tsika rehetrarehetra tonga eto androany dia mahatsapa zany avokoa. Raha tonga eto ianao mety tsy mbola niainanao zany zavatra zany, mety manontany ianao hoe ahoana na vavim-bampiona ny ahafahako miaina zany zavatra teneninao rehetrarehetra zany. Dia zany ny taomanay ianao eto ry havana isanandro izay mitaonanao handeontsika ao amin'i Jesosy ry havana malala. Mety ao ligne ny fahitanao zao fandarana zao fa zavatra azoko antoka dia zao misy olona mangeta eto. Halleluja. Azany olona mangeta eto zany dia hitan'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao sy ny sainao lalinao. Misy olona tondona paoriana za androany tena teteny aminao andeontsika hitodika amin'Andriamanitra ry havana. Fa ao ihany ny ahafahantsika mahery, ao ihany ny ahafahantsika mitraka. Halleluja. Tianao Jesosy. Hivavaka tsika ry havana ty ampanomboana ny fotoana. Hivavaka tsika dia hiteny hoe Jesosy manatrefo fotsiny azao fotoana zao ianao. Manatrefo fotsiny ianao atao anatiko fa ampianany fanatrehanao Jesosy. Manasanao mihitsy n'aiza toerana misy anao. Eo amin'ny toerana misy anao eo mihitsy, eo amin'ny tokantranonao io. Aza mitady lavitra ianao fa hitan'Andriamanitra ianao. Aza malahelo ianao ry havana malala hoe tsy tonga tany am-piangonana ianao fa hitan'Andriamanitra ianao. Halleluja. Afaka hitoeran'ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny toerana misy anao io ry havana malala. Tianao Jesosy. Hivavaka tsika amin'izao fotoana zao hitentsika androany hoe Jesosy io isaky ny sabata ohatran'izao Andriamanitra dia mampidina loharano avy eo amin'ny seza fiandrianana ry havana malala. Misy loharanon'aina ho an'izay rehetra mandray an'izany. Raha anisan'izany ianao androany mba tsika hivavaka dia hitentsika hoe Jesosy milanao ako. Ilaiko ny fanatrehanao Jesosy. Mitady anao Andriamanitra, mikatsaka anao amin'ny foko rehetrako. Eto amin'ity toerana misy aty, ao anatin'izao ady mahazo an'izao, ao anatin'izao aretiko zao Andriamanitra, ao anatin'izao fahoriako zao Andriamanitra. Hitady anao hisafidy ako. Halleluja. Hisafidy Andriamanitra ho eo an-tongotra. Hisafidy Andriamanitra ho eo an-kianjanao. Halleluja. Mety tsy ny olona rehetra no manana an'izany safidy zany androany fa ianao novidin'Andriamanitra manokana ianao, nantsoin'Andriamanitra manokana ianao. Aza ataonao kisedaseda na tongavanao eto ianonao zao fandarana zao fa antson'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Sotranao zay Jesosy. Misotra noho ny fahasoavanao. Misotra Andriamanitra noho ny fitiavanao. Misotra Andriamanitra noho ny fahatsaranao. Eny, isotranao zay na dia mandany fahoriana azy amin'izao fotoana zao. Isotranao lalandava zay Jesosy. Eo ambavanay mandrakariva ny fiderana, mandrakariva na mandala lalan-tsato zay Jesosy, na miakatra na mididina zay isotranao. Satria fantatray Jesosy fa afaka midina aminay ny fankasitrahanao amin'ny alalan'izany fisaorana izany. Afaka midina aminay Jesosy ny fankasitrahanao. Ndreto zay tonga eto amin'izao fotoana zao, mifampitaona indray eto an-kianjanao. Eny Jesosy, amin'ny alalan'ny Facebook no ahafahanay miara-misandatra manarapeo, ahafahanay miara-manandratra ny feonay sy ny aminay manontolo eo an-tongotra. Jesosy mankasitraka ny amin'ny fahavelomanay tsy sanay avy, mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra nataonao. Fa raha dia ny kely indrindra tamin'ireny aza tsy vitanay ny amaly azy Jesosy. Fa
Androany tonga eto anatrehanao zay. Iandrandra lavitra zay dia teny hoe misaotra tompo. Misaotra. Hanao ny voninahitra mandrakizay Jesosy. Manatreha zao fotoana zao ianao. Esoritra rehetra mety elan'Andriamanitra. Misy eo aminay sy anao. Mety tsy ahafahany manatona anao Andriamanitra ny fahotana. Tsy ahafahany manatona anao Jesosy ny lotoko. Tsy ahafahany manatona anao Jesosy. Ny fahotana sy ny faharatsiana rehetrarehetra tamin'ny herinandro iny. Ny fahapetimpetenana rehetra tsy nakasitrahanao reny. Hanatona anao zay amin'izao fotoana zao. Malaiko diovina sy ho sasana amin'ny rahanao zay Jesosy. Mba ho fanapitra kasitrana zay rehetra tolotra ianao eto amin'ity androany ity. Ahita sitraka eo anatrehanao zay Andriamanitra. Ahita fiteo masonao Jesosy. Akasitra ny fanoloran-tena. Raha misy olona eto Andriamanitra sambany mihitsy vao miaraka aminay eto Jesosy, mba hanandrana an'izany hoe tahaky ny ahoana izany mivavaka, ohatry ny ahoana izany manolo-tena ho anao Jesosy io. Mbola vao niainga fotsiny ny etaetan'izany olo izany, dia efa nohamarinina tahaka ilay faseho anankiray Jesosy. Tahaka ilay Samaritana tonga nitady anao. Efa nanamarina sady ianao satria hitanao ny tao anatin'ny fony. Androany misy olona tena mitady, misy olona tena mangetaheta, misy olona anandrana Jesosy io. Ampahitao azy fa tsara ianao. Ampahitao ny fahatsaranao tsy saray avy izay tonga eto androany. Aleluia. Saotra anao atompo. Saotra fa eto ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao. Ary zaho mihiny fa ny tsirairay avy any amin'ny tokantrano any. Ny sambatan'olona Jesosy dia efa samy mandray. Efa samy mahita. Efa samy mahatsapa ny fanatrehanao Andriamanitra. Misaotra anao zay tompo. Manome voninahitra anao izao fotoana izao. Manaiky ho tarihanao izao fotoana izao. Manaiky ho ampiasainao izao fandaharana izao. Aleluia. Voninahitra ny anaranao rery ihany. Ny afahanay mihaona eto androany. Ho voninahitra ny anaranao rery ihany Jesosy. Ny afahanay tonga eto androany. Ho voninahitra ny anaranao rery ihany Jesosy, ny afahanay mihaona aminao androany. Aleluia. Raha misy olona eto Andriamanitra mety mbola vao manandrana mihitsy dia izao, mangataka aminao ako. Hametrao etaeta Jesosy anatin'ny fonony tsirairay avy. Hametrao etaeta Jesosy anatinay tsirairay avy. Aleluia. Amen Jesosy. Samy aniry zay androany. Samy tady zay androany. Samy teny zay androany hoe arotssainy herinao. Aleluia. Mangetaetanao indray ao Jesosy, fenony hery vaovao avy aminao ao. Teo kotsindray lay orambatra vatra ny fanahinao ao, dia feno ianao. Tiako hiala ato anaty zay rehetra tsy azy aminao. Tiako anjakanao. Tiako anjakanao zay rehetra hoazy ao anatiko ao. Ny hoaniko sy izay takonaniko rehetra. Tiako anjakanao. Tiako anjakanao. Tsika rehetra ihany teny andrany, arotsay amiko ny herinao. Arotsay amiko ny herinao. Omehoery vaovao a Jesosy io. Hatsapako ny fanatrehanao androany. Ampahitao a. Haleluia. Nely
mba miteny an'izany ianao androany mosesiavana tsy ny salasala ny teny izy hoe ampahitao any voninahitra ao Andriamanitra ampahitao halleloia azafenina ny tavanao Jehova fa mila an'izany mitady anao mba fantatrao ve ny havana malala fa Andriamanitra manavao ny heriny aminao isanandro isika ry havana no isan-kerinandro tsika vao tonga eto isika no isan-kerinandro vao mahafoy andro anankiray am-potsika n'Andriamanitra fa Andriamanitra isanandro mijery anao fito andro ao anatin'ny fito andro halleloia vao mifono ianao maraina manana programa Andriamanitra ny soanao mitadana ny dianao Andriamanitra tsy misaraka aminao izy ianao no mety manadiny mety any amin'ny asanao ianao dia misy fotoana ianao tsy mieritreritra an'Andriamanitra mihitsy normal nge zany ndiavana mbola ny asanao aloha no mameno ny sainao ny asanao no mameno ny fandaharam-potoananao nandritra ny anemana ndiavana tsy mahametsina anao Andriamanitra fa Andriamanitra mba fantatra ve ny asany halleloia vao mifoy ianao ny maraina dia mieritreritra Andriamanitra hoe inona indray no ataoko an'ity zanako ty isanandro halleloia androany Andriamanitra ry havana mandidy atsika izy mba hitsatra atsara azany natonga ny Davida niteny manao hoe misaoran'i Jehova ny fanahiko aza misy adinoina aza misy adinoina ny fitahina rehetra satria Davida tena fantatra ry havana malala fa isanandro io Andriamanitra tsy mitsahatra manesoa azy halleloia saiko na mba tsapanao zany androany fotoana androany raha mety ny ainanao zay tsy fantatro firy taona ianao zao mety mbola tsy tao anatin'ny sainao mihitsy zany zavatra teneniko zany androany ry havana fotoana tsara indrindra androany aza raha tenao ty fotoana ty fa fotoana itodianao na nisoanao Andriamanitra matombola tongako ianao inona ny tsy efa ratsy nataonao ry havana malala inona ny tsy efa ratsy vitatsika inona ny tsy efa zavatra nataontsika ry havana fa ny zavatra mahafinaritra dia zao tsy navelan'Andriamanitra ho fatany anatin'ny fahotana tany ianao fa nampitodiana ny sainao no tenenina ianao fa tiany ianao halleloia indro ianao fa tonga eto androany misotranao zay Jesosy misotranao zay misotra Jesosy misotra fa tena tianay ianao misotra Jesosy efa mba nezaka izay nitady amatona maro no nitadiavanay halleloia no tadiavanay fitiavana Jesosy nitadiavanay vahaolana nitadiavanay Andriamanitra fiadanana fa tsy nahedy zay fa androany zay tonga eto eny Jesosy makasitraka anao fa tsy nanalavitra anay ianao halleloia sotranao zay Jesosy misotra tompo fa tena tianay ianao fatsika hiteny androany hoe Jesosy tsy nanalavitra anay ianao halleloia ao am-poko ianao sokafony fonao am'izao fotoana zao dia ampidirao anatin'ny fonao ao fanatrehan'Andriamanitra tenena androany hoe Jesosy tsy lavitra ianao tsika rehetra mihitsy tsy lavitra ao am-poko ao am-poko tsy lavitra ianao fa ao am-poko ivelomana ianao iainanay fa tsy lavitra ianao tsy lavitra ianao fa ao am-poko tsy lavitra ianao ao am-poko ametrao tanana fonao am'izao fotoana zao handrosao anatinao Jesosy angalalany zany izany halleloia iainana tsy lavitra ianao Tu n'es tout près
tsika. Halleluja. Tsika rehetra iteny tsy lavitra ianao. Tsy lavitra ianao fa ao am-poko ao. Tena ato anatiko ato mitsengenao Jesosy. Lavitra ianao fa ao am-poko ao. Halleluja. Ivelomana ianao, ietsehana. Iainana Iainana tsy lavitra fa ianao. tsy lavitra ianao. Bene Jesosy. You are not far away. Far away, You are in my you heart. are in my heart. Hallelujah. You are not far away. You are in my heart. He knew we live, he knew we move and have our existence. You are right in my heart, not far away. Hallelujah. It's love China. Tena marina ry havana izany ery izany. Tsy lavitra anao Andriamanitra. Mba fantatrao ve ry havana malala? Jesosy ry havana rehefa nanao fanoharana manatona antsika dia izao. Indro mandondony eo ambaravarana izy. Izany eo ambaravarana izany anie ry havana tsy lavitra e. Tsy lavitra. Tsy hoe tena tendrombohitra no miantsoantso. Fa mandony eo ambaravarana. Efa tena te hiditra mihitsy. Tena eo akaiky eo mihitsy. Fa ny olona tsy mamoha varavarana. Be dia be ny olona mieritreritra hoe lalana lavitra be izany manatona an' Jesosy izany. Matahotra ny olona hamoha an'io varavarana io ry havana malala. Fa za te hiteny aminao androany. Mba fantatrao ve izany Jesosy mandondom-baravarana? Mba fantatrao ny eny an-tanany? Mamoha an'io varavarana io ianao. Inona ny eny an-tanany? Hitondra zavatra manao ange io ry havana malala e. Rehefa misy livrera tonga eo an-tokantrano dia misone anao izy. Hanatitra zavatra izy izay. Hitondra zavatra izy izay. Fa iny zavatra iny, zavatra ny komandinao iny dia tonga eo. Efa fantatrao dia tonga eo. Fa ny eny an-tanan' Jesosy ry havana malala, zavatra tsy voavidy vola. Ianao raha komandy zavatra tamin'ny livrera, voavidin'ny volanao iny. No payenao iny en ligne. Dia tonga eo am-baravaranao iny, dia faly ianao mahazo an'iny. Fa Jesosy mandondony eo am-baravaranao ry havana malala. Mahagaga tsy vitan'ny olona mamoha an'io varavarana io. Satria tsy fantatry ny olona ny zavatra eny an-tanan' Jesosy. Ny azon'i Jesosy omena azy. Sa ho Jesosy tonga hanome fenana dia hanome be dia be. Halleluja. Tsy zavatra kelikely, tsy zavatra mahevan-danja. Fa na ny olona multimilliardaire eto amin'ity zao tontolo izao ity aza tsy mahavidy ny zavatra eny am-pelantanan'i Jesosy ry havana malala. Tsy voavidy. Ny fiadanan'i Jesosy tsy azonao vidiana vola. Halleluja. Ny fahasoavan'Andriamanitra tsy novidinao zany, tsy voavidinao zany.
ndaotsika androany teny Jesosy ataoko ahoana ny tsy hira ho anao tsy fantatry ny zavatra lalovanao androany fa ny zavatra teneniko anao dia zaho madondony eo aminao Jesosy hamoa azy venao hamoa azy venao Jesosy avana tsy manerinizana izy rehefa naniraka ny mpianatra fitopolona izy dia niteny tamin'ny mpianatra izay mandehana izay mampandroso anareo dia midiry dia tonoany eo ny fiadanana halleloja fa zay tsy mampandroso anareo izy Jesosy ahitsany eo amin'ny tokony ambaravarana ny vovoka amin'ny tongotrareo Andriamanitra tsy manerinizana izy zampandroso azy fa miandro varavarana misokatra izy fa androany raha amin'ny alahelo ny atongavanao eto raha ho anaty ady ny atongavanao eto ampianarina ianao androany hoe Jesosy za hira ho anao ahako za hiteranao aho Jesosy hanomboka hiditra amin'izany tontolo halleloja hanomboka hiditra amin'izany tontolon'Andriamanitra izany ianao hainao hoe ny misaotra an'Andriamanitra satria tonga mandondombaravarana eo aminao izy halleloja tianao Jesosy tianao Jesosy fiavana malala tena tianao izy mbola fotoana androany halleluja tsy tena androany hoe Jesosy teranao Andriamanitra riava rehefa toky fotsina fianao anzama namonjy tsy mahita mbara tsy ho lazaina aminao fa ny fahasoavanao sy zay Zaina minau, vani fasu avana.
le tena mavesatra ry havana malala mavesatry ny alahelo fa zao androany ry havana mbola azonao ataony mihira androany azonao ataony mihira androany manapirofo zany fa mananteny ianao halleloia fa ho avy ny fotoana ho avy ny fotoana hitodian'Andriamanitra aminao ho avy ny fotoana hijeren'Andriamanitra anao halleloia tsika androany teny hoe Jesosy jereo manokana mihitsy ny fiainako androany afaka mivavaka ianao na dia anao mbola anatina ranomasy io zao mihitsy ny fotoana Davida ry havana dia resy lahatra fa tany anatin'ny lalana tsoko anao tena mbaly ianao zao mihitsy ny fotoana hitenenanao hoe Andriamanitra ho hitodio ahako hitodio amin'izay niezaka nialanao foana fa androany Andriamanitra mananty tanany eto anatrehanao hitodio ny fiainako halleluia isy Andriamanitra hitodika ijery anao androany azakaiky ianao raha tsapazavatra ianao amin'ny herinandro io ohatra nisy zavatra tsy mbola niainanao zany iainanao satria isy Andriamanitra hitodika ijery anao isy Andriamanitra andray amin'ny tanana ny fiainanao isy Andriamanitra hitsatsehatra hatrany amin'ny lafiny lalina indrindra ny mombanao halleluia totsika androany teny hoe Jesosy mila ny herinao ahako mila ny herinao Jesosy mila ny herinao halleluia mila ny fanatrehanao halleluia totsika anetsika ny herin'Andriamanitra ato anatin'ny tery anetsika ny herin'Andriamanitra tsika ato anatin'ny tery halleluia hitentsika hoe etsseho ny herinao ianao no tompo ianao no ray mpanjaka an'izao rehetra zao panjakan'izao rehetra izao ianao ianao no tompo halleluia ianao no lay ianao no lay Andriamanitra ny rehetra ianao Andriamanitra ny rehetra ianao no tompo teneno andrano ianao no ray mpanjaka an'izao rehetra panjakan'izao rehetra izao ianao ianao no tompo ianao no lay Andriamanitra ny rehetra ianao anetsika ny herin'Andriamanitra Let's wait for you halleluia Tompony herinao samy magnataka Pidiny lay orany fanahy Lay orany fanahy famaniry anao Yandry mafianao tompo Etsseho ny herinao halleluia ianao no tompo ianao no ray Ianao no tompo Ianao no ray mpanjaka an'izao rehetra Panjakan'izao rehetra izao ianao Ianao no tompo Ianao no lay Andriamanitra ny rehetra Andriamanitra ny rehetra ianao io tsika rehetra etsseho eto Etsseho eto anio Tompony herinao samy manana tanana tetene Pidimany rehetra mila samy herin'Andriamanitra orany fanahy teneno andrano famaniry anao Fananiranao Andriamanitra anao Yandry mafianao halleluia tompo etsseho Etsseho ny halleluia herinao Etsseho eto anio Tompony herinao
Atsandrato ny tananao anankiroa. Atsandrato ny tananao anankiroa dia teneneo Jesosy raha misy olona mila délivrance eto androany, raha misy olona mila fanafana eto androany, atsandrato ny tananao anankiroa dia teneneo Jesosy fara etseo amiko ny herinao amin'izao fotoana izao. Tsika rehetrarehetra samy miteny androany. Raha misy olona eto mila fanafana, mety olona voafatotra, mety olona voafatotra nandritra ny taona maro. Atsandrato ny tananao anankiroa dia teneneo ny fara Jesosy. Etseo ny herinao izao ny fotoana mety indrindra. Samy mangataka rehetrarehetra hoe fanamasonao etseo eto amiko ny herinao. Halleluja. Androka demoni amin'ny anarany. Halleluja. Ametra tanana marasy. Halleluja. Nomenanao zany fahefana zany. Raiso ny fahefana androany samy andro ianao. Raha misy fotoana ny avana malala, mety tery ny fotoana tsy afaka manao délivrance anao. Mety tery ny fotoana tsy afaka mivavaka ho anao. Fa androany
omena hery ianao androany, omena hery ianao androany, raisany hery zany androany. Afaka manao auto délivrance mihitsy ianao, teneny zay rehetra mino dia nomena hery. Alleluia. Zay rehetra mino dia nomena fahefana, zay rehetra mino. Alleluia. Ianao mihitsy androany dia efa afaka miteny Jesosy rehefa fahefana androany ho afaka ianao raha mino, raha ny zanaka anao nafaka, raha mino ny zanaka ianao dia afaka. Alleluia. Saotranao zay Jesosy amin'izany hery zany. Mino aho fa nisy olona teto Andriamanitra tena nandray hery, nisy olona teto tena kivy izy niditra teto Andriamanitra fa tsy mitsahatra ianao, tsy mitsahatra ianao. Alleluia. Tsy mitsahatra ianao manomeana hery Jesosy. Za Jesosy tena misaotra anao, za Jesosy tena mankasitraka anao, za Jesosy tena manome voninahitra anao Jesosy fantatrao fa isanandro sanandro zay, isanandro sanandro zay mila hery andehanako izao tontolo izao ity. Fantatrao Andriamanitra fa isanandro mila vaozina ny hery ao anatinay, dia nataonao za manomboka androany Andriamanitra misy olona ndray eto. Halleluia. Iara mandeha aminao Jesosy, iara mandeha aminao, nanolo tena ho anao, iara iazakazaka Jesosy ho fenona hery isanandro sanandro, anoherana ny zao tontolo izao ity. Atao fantatray Andriamanitra fa ny herinao dia ambony hery rehetra manerana ny zao tontolo izao ity. Araka ny heranay teo mpanjaka an'izao rehetra izao ianao Andriamanitra ny rehetra ianao. Atao fitadidinay foana zany hery zany. Zany Andriamanitra noforehitra momba zava-mahagaga izay tsy haiko ataova. Aza velanao adinonay Andriamanitra fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Misaotranao zay Jesosy, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao zay Jesosy, mideranao zay Jesosy fa tsara ianao Jesosy. Voninahitra ny eo anao, ampaherana tsy saray avy ianao amin'ity androany ity. Mila hery Jesosy ny zanakao, mila hery mamakivaky an'ity tany hevitra ity Jesosy, ampaherery zay. Halleluia. Tsika irany zany zany tsika rehetra dia teny hoe hain'Andriamanitra manova ny fiainana. Halleluia. Jesosy ny zavatra rehetra tena haiko. Hainy tompo eny any Jesosy ny mandamina ny fiainako androany. hainy tompo eny any ny manafaka amin'izay amin'izay manjoa reseo lahatra mitsy ny fonao tena hainy ny manao mihoatra izay no fisiko eny tsy salasalama fa tena. Halleluia. ny manao ayaraky zay tiny tsika rehetra hiteny andrany Eny any ny mandamina ny fiainako androany, hay ny tompo eny any ny manafaka azy amin'izay manjoa azy. resao mitsy mifananao dia tenena mifananao androany. Zao mafy azy Halleluia. tena hay ny manao mihoatra izay no fisiko. Eny any tena hay ho anao, ho atsika rehetra, nininona mitranga, nininona mandalo eo amin'ny fiainanao.
sarozy fa hainy jesosy mamary ny zavatra rehetra hainy jesosy manova ny zavatra rehetra izay tsy hain'ny olona atao hain'Andriamanitra hain'Andriamanitra ny manova ny fiainanao hain'Andriamanitra ny mamonjy anao hain'Andriamanitra ny manafaka anao hain'Andriamanitra ny mahatanteraka ny familianao manao mihoatra izay no fisy leny inao family zany koa ianao inonao koa zany Hallelujah. Ni manao iaraky saity Hallelujah. Hallelujah. Azakivy ianao ry havana malala. Mahafantatra ve? Mahafantatra ve ry havana? Nanova ny fonao ary ain'Andriamanitra. Hallelujah. Sarotra nge ry havana zany. Io fonao ratsy be. Feno fahotana, feno fahalotona. Vitany nanovanao. Vitany. Inona ry havana no mampisalasala anao? Inona ry havana no mampisalasala antsika? Inona no mahatonga antsika matahotra? Vao misy zavatra kely dia miorohorotsika. Vao misy zavatra kely dia mitataintsika. Mora loatra ny mampiala ny fatokin'ny olonan'Andriamanitra. Mora loatra. Ravana malala. Za teteny aminao androany. Andriamanitra mbola tsy niova. Andriamanitra mbola tsy niova izy. Halleluja. Tsy nisy mahafoatra zany fanao zany ravana. Fa nikasihan'Andriamanitra kely fotsiny dia niova. Io fiainanao io angely havana malala. Ratsan-tanan'Andriamanitra kely fotsiny mikasika an'io dia niova tanteraka amin'ny tsy mbadika io. Fa ny saingy tsika indraindray mora tsy matoky an'Andriamanitra. Dia ampahery anao androany. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe maherezy ianao. Halleluja. Ifampahery fontsika. Halleluja. Hoy Andriamanitra aminao hoe ay ianao ka tsisy rombaka anao eto an-tanako. Tsy foky anao satria zanako. Hallelujah. Fomba fixer
sainy mitso zay rehetra lasanao zay rehetra lasanao taloha fa izy androany anao fa zava-baovao izy anao zava-baovao azadinoina azadinoina tiavany anao ny fitiavany tsy manam-pahazo miainy azana foanao zany tena tiako asina bisikely zahiry zay tsy haiko nareo fa andao tsy tsika bisikely alleloia averitsika zahiry zay androany tena tiako mihitsy anao tena ahery alleloia tsy miala eto ianao riavana raha tsy mahery ianao androany dao averitsika zahiry zay mety zay ianao vonahinao zany iry zany misy loa zay vonahinao zany a fa andao averitsika alleloia fampaheritsika alleloia hoy andriamanitra aminao hoe afaka mihira amizay ianao sa mety mbola tsy hainao tsara fa afaka mihira amizay ianao tsy foky anao satria zanako aizindray hony ianao aizindray ianao hitady vaolanao maro ny fanaleanao mitovy antsika efa samy nitototoko e tsisy nafapo tovo maika nandratra nandratra ny atifo lelatsalatsy anazy anao eo latsalatsa nazo anao halleluia atipazo aminy indray azo aminy indray ny fomba mpijerinao andray halleluia zavatrehainanao e setoaina sainy mitso zay rehetra lasanao taloha fa izy anao zava-baovao halleluia azadinoinao ny fitiavany tsy manamparo miainy azana foanao Tini
tsy maintsy ho tafitana 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 Halleluja. Amen fanaherintsika halleluja. Mba fantatrao le havana malala. Jaona mpanao batisa tena natsapan'izany mihitsy. Halleluja. Voalaza tena Andriamanitra fa jaona mpianatra azafady. I jaona mpianatra dia miankina eo an-tratran'i Jesosy izy. Eo foana ny toerana misy azy na eny am-pisakafoanana. Mety mino alavana fa vao mipetrapetraka kely fotsiny. Lasa indray izy manatona an' Jesosy dia miankina eo an-tratran'i Jesosy izy satria izy tena natsapa ny havana malala fa tena tsara izany tena tsapany hoe tsara izany eo an-tratra. Halleluja. Misy lehilahy anankiray ihany koa rehefa nahantra be izy tetỳ ambonin'ny tany Lazarosy ry havana malala fa rehefa maty izy dia tonga teo an-tratran'i Abrahama izy. Halleluja. Mahafinaritra nge ry havana eo an-tratran'i Jesosy eo e. Rehefa tena tonga eo ianao renao mihitsy hoe misy fiadanana. Tsara Andriamanitra ry havana malala. Ndao ataontsika ity izy ity androany fa pahery foantsika. Halleluja. Hitentsika androany hoe matoki. Halleluja. Fa tsy maintsy mandresy. Halleluja. Taontsika izany iry izany amin'ny fotsika rehetra mihitsy. Halleluja. Matoki fa tsy maintsy mandresy. Halleluja. Matoki, 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 matoki fa tsy maintsy mandresy. Ominu, 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 famayeni tupu. Matuki, 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 matuki fa tsy maintsy mandresy. Ominu, 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 famayeni tupu. Minumai na pituma Resyanao lavo avitany. Matuki kami fali misy lalana omaniny. Matuki, 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 matuki fa tsy maintsy mandresy. Ominu, 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 ominu famayeni tompo. Matuki, 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 matuki fa tsy maintsy mandresy. Ominu, 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 ominu famayeni tompo. Miuaky tomazina Nampitsy fantatra. sy fantatra. Matuki kami faly misy lalana omaniny. Matuki, 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 matuki fa tsy maintsy mandresy. Ominu, ominu, ominu,
Alléluia. Mintsika fa mahery ny tompo. Alléluia. Anao ira fiderana krosy isitsika. Alléluia. Dia hitsika ao anatin'ny toriteny rehefa avy eo mintsika ry havana malala. Efa vonto ny tany andraisanao ny tenin'Andriamanitra. Anampiana izay efa voalaza rehetra teto ampahery anao. Alléluia. Fa melohan'izay aloha andao tsika hiaino an'ity raha mahafinaritra be ity. Alléluia. Ataontsika fotsika rehetra mihitsy izany hery izany androany hoe zay tsy matahotra Jesosy aho. Avelao avy zay ho avy. Alléluia. Fa zavatra fantatray dia izao hoe zay mialika eo ambany elatry ny tsy to zay. Mialika eo ambany elatry ny tsy to. Eo no misy anay. Alléluia. Tsisy nina tahoranay. Tsisy nina mampatahotra sy mampitantananay. Alléluia. Satria eo anatrehan'Andriamanitra. Eo no misy anao. Ataovy havana zay isitrianao ao ah. Fa rehefa tonga ao ianao. Alléluia. Milamina ny aminao. Milamina ny fiainanao. Ataontsika izany raha mahafinaritra be izany androany. Hitentsika androany hoe Jesosy ah, marina fa tena misy arivorivo lavo tokoa. Fa zay tsy ao anatin'izany. Alléluia. Ataontsika mifotsika rehetra mihitsy izany androany. Reharehantsika ny amin'ny Jesosy. Fena munena kwe Nilazai kunya Nilazai Entu punualia Kerube Nandemani try Matpisa kusinu Famani piyaza Nanfani kiaza simisa taura kwe Nandemani try Matukisa kusinu Fena munena kwe Nilazai kunya dentu Nilazai dentu Punuani yang teruba kwe Nandimani try Matkisa kusinu Fanani piyaza Nanfani kiaza semisa taura kwe Nandimani try Matkisa kusinu Nilazai kunya dentu Punuani yang teruba Misa taura kwe Nandemani try Matukisa kisinuku Nandemani try Matukisa kisinuku Nandemani try Matukisa kisinuku Ay 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 Ambani ela tawe Ambani ela tawe Yom Fnena Kwe Wambani
Halleluja. Tsisy maharombaka. Zay eo ambany elatr'Andriamanitra tsy misy maharombaka ary havana malala. Ataontsika farany ty izy ty ary dia aorianan'izay mimakomana ianao andray ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Sady manao fideraly ianao manao izay zavatra mety mbola tokony atao fa hipetraka tsika rehefa avy eo iaino ten'Andriamanitra tsika. Halleluja. Fa mialohan'izay aloha ataontsika ika mpandresena ao anatin'ny tiry ty dia sady zay ihany koa metrahako sady ny mandram-piona amin'ny heriny indray tsika mioneto mihona fanahery ianao tao anatin'ny fiderana dia ataontsika manetriketrika ary tiry ty hiderantsika an'Andriamanitra amaranantsika ny fiderana androany. Halleluja. Ndao azy. Halleluja. Sady mimakomantsika Preta Maria, halleluja. Berta Sabão, Mama Baltina, Evifalina Fita Cisella, Elisa Tiala, Pandesimo, Fifalina Fita, halleluja. Aina Boratica, Loblitina, Tikereta, Yama Pandesimo, Erikaraka, hey, Eula Pirina, Ele Pandesin Tesosi, halleluja. Halleluja, alla cruzu. Halleluja, buona zicchi. Halleluja. Padre suoiano. Halleluja. 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 Padre siano. Maluk kizao. Pena padre stress chune. Halleluja. 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 Ento pa anabavy Jenny, anabavy fifaliana fita Andrina Suzella, Lovlitina tsika rehetrarehetra amin'ny fifaliana ny arabana tsika rehetrarehetra eto indray androany faly be mahitanareo ary faly be koa androany izara ten'Andriamanitra aminareo indray amin'ity androany ity dia za matoky sy mino fa tsy ala maineto anao androany ary fotoana laninao io halleluja. Tsy verivery fotsiny ravana malala.
za matoky sy mino androany fa naizanaiza toerana misy anao na ohatrany ahoana ny fiainanao am'izao fotoana izao na ny asanatriana andavabato ary ianao dia ny tanan'Andriamanitra ikasika anao any alavitra any dia ny fanahy masina ho tonga amangy anao anatin'ny fonao ao kasika ny fonao Jesosy raha faly ianao androany dia ny tanan'Andriamanitra ikasika ny fonao hitahiry an'izany hafaliana zany raha mandalo aty ianao dia ampitrakanao any Andriamanitra maharetatra amin'ny farany ianao fa eny tenin'Andriamanitra tsika fa hivavaka aloha tsika milohan'ny zavatra rehetra dia mangata mihitsy anao hoe Jesosy mitenena amiko ianao tenena mihitsy hoe Jesosy sokafako ny foko androany dia mba hiditra ny teninao fa vonina Jesosy. Halleluja. Misotranao zay Jesosy amin'izao fotoana izao, misotranao zay Tompo ny amin'ny fitantananao ny fiainanay, misotranao zay Jesosy fa tena nombanay ianao raha tanteraka eto tonga eto indray zay amin'ity androany ity. Ny fahasoavanao Jesosy no mahatoy izao anay. Metezanao hikasika ny isa-tokantrano isam-batan'olona. Ampananao mahery. Mila anao zay Jesosy. Mila matsapa ny herinao zay androany. Misandrata Tompo. Sokafo mihitsy ny fonao ry avana malala amin'izao fotoana izao. Tena sokafo ny fonao. Sokafo ny fonao. Fa te hiditra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra androany. Te haniry ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra androany. Jesosy androany hiditra ao anatin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho hitanao vatana Jesosy. Fa amin'ny alalan'ny teniny no ahafahanao mampandroso azy. Vonina ve ianao ampandroso azy. Fa raha Jesosy miditra ao anatinao androany te hitondra teny fiainanao anao dia hanam-piainana ianao. Halleluja. Dia ho velona indray izay rehetra maty, aniry indray izay rehetra nalazo, satria ho loharano velona anondra-tondraka anao ane ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tenena Jesosy fa vonikena anao zahay. Mitenena Jesosy fa maniry anao zahay. Ny teninao ameny ny banga, ny teninao ameno zay rehetra tsy ampy, avoky, afaka etaeta. Ny devolisy Satana androany dia fatotra amin'ranao tsy afaka hengelina ny connexion anay ny connexion reto olona reto zay olona mitady helingelenina ny fahengelenina ny velana any tsy anakery tsy anapahefana zany androany fa tiako amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy Tompo sy Sabata ny devolisy ny Satana. Ny rahanao ifafany amin'ny tokantrano rehetra zay mandray an'izao fana mba tsy ho teny andalo fotsiny fa teny anorotoro ny fon'ny olona hitsatoka tahaka ny sabatra roa lela ary amoavy zato eny. Misaotra Jesosy any, misaotra raha eo. Halleluja. Amen. Nasika me voninahitra n'Andriamanitra amin'ity ity melohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika androany hijery Andriamanitra ngeza be ry havana malala. Nasika androany tena hijery Andriamanitra tena ngeza be tsy misy ohatr'izany. Satria izany no toriko aminao eto androany. Tsy Andriamanitra kelikely fa tena Andriamanitra ngeza be mihitsy. Halleluja. Ary Andriamanitra rehefa hiasa izy dia tsy asakanana. Rehefa nokatra varavarana izy dia tsisy marindrina. Rehefa hitanao izy dia tsy azo sakanana. Halleluja. Halleluja. Ambony moral androany, ambony moral. Fa misy Andriamanitra, halleluja. Hiasa dia tsisy nizaniza masakana eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Halleluja. Mideranao zay. Manome voninahitra indray Tompo. Halleluja. Nianaranao no sanatra eto Jesosy. Jehovah Andriamanitra fanahy masina. Halleluja. Anivony fidirana misy ery hafanana maneho ny fanatrehanao. Halleluja. Fanatrehanao Andriamanitra. Halleluja. Mideranao. Halleluja.
anaranao e anaranao masandatray amen tompo anivony fidera misy eafana maneo ny fanatreanao halleluja misandrata tompo hafindrindry anao andriamanitro asanata andriamanitra fa isy andriamanitra besatikejabe amangy anao any tokatranoao androany halleluja medikany moderay mianaranao wakalazayna eny anaranao e halleluja mahery anao maneranantany lazanao jesosy tsy aisakanana halleluja mahery ny andriamanitra mahery ny andriamanitra e halleluja maneranantany lazanao jesosy azoantsika kalazany anaran'andriamanitra halleluja alazany anatinao any anatin'ny toerana rehetrarehetra halleluja wakalazayntsika eto ny anaran'andriamanitra androany halleluja halleluja asanatony tananao dia asanatony feonao an'andriamanitra halleluja misanata tompo afindrina hoaenao e halleluja 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 sanga jesosy wakalazainao wafa lehibe halleluja mahery hoaenao jesosy lehibe manerana ny tany lazanao na iza na aiza sisy tsy mananarerinao e tsy aisakanana koa enao e saka jesosy maneranantany lazanao jesosy tsy aisakanane sotra jesosy sotra jesosy sotra fa lehibe enao halleluja amen halleluja amen naryavana ianao androany mila mahita andriamanitra tsy asakanana ianao e ao koa fantatra fa andriamanitra tsy asakanana andriamanitra rehefa hiasa amin'ny fiainanao halleluja amaky tenin'andriamanitra tsika am'izao fotoana zao a dia efa nivavakytsika teo hoan'ny tenin'andriamanitra efa nivavakytsika teo a ho an'ny tenin'andriamanitra halleluja dia hiditra amin'ny tenin'andriamanitra tsika satria efa mivavaka halleluja ndao jery tenin'andriamanitra tsika avy hatrany a ao amin'ny za tena miteny anao androany fa tena raiso zany izy zany hitanao re zavatra rehetra ataontsika ireny a tena raiso tena amin'ny fonao rehetra reny a raiso amin'ny finoana na ny hira na ny teny a am'izay ianao maka tombony 100% amin'ny fotoam-bavaka eto ry havana malala aza velanao misy mandalo na tenin'andriamanitra eny ambavany mpanompon'andriamanitra eny na ny tononkira zay teneninao a indrindra fa ny tenin'andriamanitra dia ho hitanao a fa ampahery anao a hiasa eo amin'ny fiainanao zany rehetra zany amaky tenin'andriamanitra tsika androany eo amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly a toko fa 17 alleluja asan'ny apôstôly a toko fa 17 a manomboka ny 9:9 hatramin'ny 9:7 halleluja alleluja asan'ny apôstôly toko fa 17 9:9 hatramin'ny fa 7:3 a ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy halleluja misy olona miaraka amintsika eto moa nitondra pahoriana dia tsy adino ihany koa ny mitondra teny fampianonana ho an'ny fianakaviana manontolo
tena hoe andriamanitra ny hitondra fampianonana anareo ny alalany fanahy masina sy amin'ny alalan'i Jesosy zanany a fa miteny zay lazainy hoe tsy ho ampy raha ampahiranareo zay fa zay tena hiteny anareo hoe maiza mionona Jesosy le tompon'ny fampianonana ne fa hanahy masina le tompon-daka amin'ny fampianonana ne amanginy rehetrarehetra na ny fianakaviana akaika na ny fianakaviana lavitra dia mampitondra teny fampianonana zay eto amin'ny fandarina andramoka izao izay isy loko teny eto izay mivady ho anao izay vao namoy zanaka sy namany io zanaka io tamin'ny alina tamin'ny fomba fenao bibiana dia mampahiry anareo zay satria Andriamanitra no angatahantsika hitsarany zany zavatra zany fa mampalahelo tokoa dia mampahiry anao zay ranabavy ianao efa eto foana tsina miaraka aminay dia ampahireziny ianao satria silakay ianao tanaka visy havanina no ten'Andriamanitra ka zay didy mararaka dia mahaiza mionona zay no zava-nisy zay aloha ny zavatra voalahatra dia ho antsika mbola hitoy azakazaka tsika dia amboatra ny mandrakizay atsika fa dia ho tsara levenana ny tompoko ny maty dia miary ambory aminareo zay ka dia aza misosi ka lelontsony tompoko koa ampitao amin'ny fianakaviana ny teny fampianonana avy aminay dia mivavaka ho anareo zahay. Halleloia. Asany apôstôly toko fa 7:10 hatramin'ny fa 4:30 ovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mahare zanabavy Elia ho tain'Andriamanitra nareo dia afaka samy mitenitsika teny fampianonana ho azy zanabavy Elia Roblin no nitonampahoriana izy tamin'iny alina iny dia tsika moa eto dia miara-mionona raha misy olona vaovao eto dia raisitsika amin'ny fifaliana dia eto izy miaraka amintsika eto izy na dia ao anatin'ny fahoriana ary miaraka amintsika eto izy dia ampahiresintsika izy anabavy Elia Roblin no tsika teny fampianonana izy fa mafy ny manjo azy amin'izao fotoana izao. Atao ary zao ny tenin'Andriamanitra soramandry manao hoe ny teny nataon'ny Paoly ny nataon'ny Paoly tany Atène moa zany io Atène ozy tsika renivohitry Grèce amin'izao fotoana izao zany ny resaka eto nakany Grèce nakany amin'ny tany any amin'ny misy ny Grika zany i Paoly teto ary tao renivohitra mihitsy tao Atène no nalehany tamin'io amaky teny amin'ny anaran'i Jesosy ary raha niandry azy tany Atène Paoly dia taitra ny tao anatin'ny fanahy raha nahita ny tanàna feno sampy izy ary izy nitady hevitra ho an'ny Jiosy. Halleloia. Ary izy niady hevitra tamin'ny Jiosy sy ny proselita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tafavory tao an-tsena isan'andro. Ary ny olokely sasany tamin'ny epikoreanina sy stoika nanohatra azy koa ka hoy sasany inona ny tiany betibety olona zay ary kristiany sasany to mitory Andriamanitra vaovao izy satria Jesosy sy ny fitsanganany maty no toriany ary eo nakazy dia nitondra azy ho any Areopago ka nanao hoe momba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao aminao vaovao lazainao zany va izahay fa mampandreny sofinay zavatra hafa izay tsy fantatra ianao ko tiana ho fantatra izay hevitra zany zavatra zany fa ny atenianina rehetra sy ny vahiny izay mitoetra tao tsy nandany ny andro tamin'ny zavatra hafa fa tsy nilaza na iaino zava-baovao. Ary Paoly nitsangana teo avoan'ny Areopago ka nanao hoe ry lehilahy atenianina hitako ankehitriny hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka ho an'ny amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo fa raha nandeha ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray izay misy soratra toy izao ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ko izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia zany notoriko aminareo dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao eo amin'ny rehetra izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra anatin'ny tempoly natao tanana izy sady tsy mba tompon'ny tanan'olona to mila zavatra fa izy ihany no manome izao rehetra izao haina fofinaina ary ny zavatra rehetra ary firenena avy amin'ny ray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra ary efa notendreny fotoanandro ny faritry ny fonenana mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny hatsapaka hahita azy kanefa tsy mba lavitra atsika rehetra izy fa izy no ivelomantsika siatsehatsika iainantsika araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany eo aminareo hoe faterany koa isika
ary satria teraka andriamanitra sika dia tsy mety raha ny fomba an'andriamanitra no ataotsika ho tahaka ny volamena na ny vola fotsiny na vato voasorotry ny fahaizana na-tsain'olombelona ama-tsain'olombelona ary andriamanitra ny nitsinjery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka satria izy nanendry andro ray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana sy amin'ny alalan'ny lehilahy ray izay voatendriny kefa nanome vavolombelona ampino ny olona rehetra izany izy tamin'ny itsanganany azy nampitsanganany azy tamin'ny maty ary anare zany ny amin'ny fitsanganany maty izy dia niomeny ny olona sasany ary ny sasany kosa ny hoe mbola iaino anao ndray zay amin'izany zavatra afo zany ary Paoly niala teo aminy anefa ny olona sasany ray taminy kanino mba naman'izay Dionysio Areopagita sy vehivavy anankiray atao hoe Damary ary ny sasany koa. Halleluia, amen. Lavalava zany tenin'Andriamanitra zany a. Ny vakiko manontolo mihitsy mba ahafahana nanana fotoana ampahirezana nanabavitsika Eli Roblina dia avy eo am'izay tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluia, ifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay ary tsika am'izao. Teto zany Paoly a dia tonga teo amin'ny tanàna anankiray izy. Tena marina i Paoly tsy dia nanana programa eto amin'ity tanàna ity fa natosiky ny zavanisy. Ny zavanisy dia zao talohany io any amin'ny avisan'ny apôstôly toko 7:1 a dia nandeha nakany a Tesalonia sy tany Beria i Paoly sy Silasy dia nisy korotana be tao satria avy nitory. Io mantsy rehefa mitory fahamarinana mitory an Jesosy mitory fahamarinana ianao dia misy korotana sy tabataba satria voalazan'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny 13. Nisy vokatra le izy, nisy vokatra le asa nataon'izy roa lahy dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe any amin'ny 12 amin'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko 7 any ary toe-panahany reo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra tao Beria zany io. Ny olona ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina zany na tsy ko maro tamin'ireo tsy nino tamin'ireo no nino ary tsy vitsy tamin'izany ny vehivavy jentilisa nanakaja sy ny lehilahy ny ovafo zany ny olona tamin'le asa natao tao. Fa raha reny Justin Tesalonika fa Paoly nitoriny amin'ny tenin'Andriamanitra tany Beria dia nakany izy ka nampikotrana sy nampitabataba ny vahoaka. Reo jiosy reo dia jiosy tsy mino an Jesosy reo dia noho izay zavatra izay dia lasa nampitsoahany Paoly dia nasena ny andry a nanatitra ny Paoly a tany Atenina mba hitsoaka satria tonga ny jiosy ampitabataba sy ampikorotana noho ny fampianarana izay nataon'ny Paoly. Iza moa nitoriny Paoly? Ny nitoriny Paoly dia Jesosy sy ny fitsanganana izay tsy nitoriny jiosy a fa ny mpianatra Jesosy. Ny enjehana ngeravana ny fampianarana tamin'izany ny enjehana ngeravana ny fitoriana teny ny enjehana ngeravana zany fifoazam-panahy zany tamin'izany secte ozy ny olona fo manao publication ianao dia efa tonga daholo ny olona reto ndray ry secte reto ndray ry rasy Paoly nitsoaka ka i Paoly nalefa nitsoaka dia niandry andry Silasy sy ny namany a tao amin'ny toerana anankiray teo amoron-dranomasina teo amin'ny toerana anankiray atao hoe Atenina. Dia rehefa niandry teo Paoly napetraka teo izy teo Atenina dia taitra be mihitsy nisy taitra be ny tao anatiny taitra be mihitsy ny tao anatin'ny fanahany fa hitan'io tanàna izy tena feno sampy tsy mbola nisy tanàna feno sampy ohatran'io Atenina io feno sampy vao mitodika Paoly dia ary le izy tsy masony ihany mahita ko ny ten'Andriamanitra hoe taitra ny tao anatin'ny fanahany. Ianao rehefa olona ra-panahy ianao a dia zao rehefa miditra ianao amina toerana ray tsy milamina misy fanatrehana ratsy dia renao mitsangam-bolo zay ianao. Za zao a manana fanomezam-pahasoavana ohatr'izao za isaorako an'Andriamanitra. Zako a hatramin'ny mbola kely dia manana ohatrany hoe sensible be zany ahako na tamin'izaho mbola tsy mbola kely dia misy trano a tsy sagako idirana mihitsy fa io trano io tena reko mihitsy hoe misy zavatra mampatahotra. Za mbola kely tamin'izany a araka nyteko taminay za taloha tamin'izaho vao 5 taona dia narary a dia ny aretina nahazo ana aretina ara-panahy dia ao anatina trano misy ohatrany hoe ny fanaratsy eo anatin'io trano io tonga dia hitako dia matahotra be dia hitako dia za koa na mandeha toerana no nefa lehibehibe na hatramin'izao misy fotoana miditra anaty ohatra hoe matory any an-tranon'olona dia io trano io misy matoto mbola tsy nivavaka tamin'izany a
mbola tsy afaka hoe ohatr' zao zany a taitra foana to de taitra amin'ny alina mahita olona mijoro eo am'le trano ao anatin'le trano de tena kotombotrano le izy napitsa izy misy olona de za ihany nahita an'le izy de avy tokoa enona nytoy an'le ny tantaran'io trano io de hita mihitsy hoe misy fanaratsy le trano ianao zany a rehefa ara-panahy ianao fa tenenko anao fa na olona mifankahita aminao to de fantatra hoe olona tsy milamina tena misy devoly misy fanaratsy ty olona ty miresaka am'le olona ianao mijery ny endriny ianao zay zao rehefa manao délivrance moa anao de ilainao zany hoe ositry ny discernement zany tena mila fantatrao zany olona io de ianao zany a rehefa tena ara-panahy ianao rehefa manao délivrance olona ianao tsy azo ny devoly fitahany zany ianao nene ma tsy ny devoly manao mandaigny ka devoly raha inaingy de mody mitsipatsipaka izy de mbola misy ao a fa mody lazay fa afaka nanao ny ianao tena afaka fa jerenao io fa ianao tsy azo fitahany zany raha tena misy sositry ny délivrance tena ara-panahy ianao tsy azo devoly fitahany zany ianao fa fantatra foana hoe dana mivoaka fa aza mandainga mbola ao a alleloia ka i Paoly teto de zao misy to de reny to de fantany azao rehefa misy mpamotamy aty moa tsisy mpamosavy mbola tany Madagasikara zany peraka taona lamahitsy tena natao de reko misy mangoritsina ako to de mitsangam-bolo de fantatra hoe andalo andre misy efa lera fandalovan'izay mpamosavy zay tany lamahitsy efa vavaka moa za de natao délivrance mihitsy izy to de nidélivrena fitiam-baravarakely fanandalo teo tsony tena tsapanao ka i Paoly teto de zao tonga de tsapany marina zany anabavy Stefania kolokolo izy amin'ny fanomezam-pahasoava zany zany tena misy zany alleloia tena atokony ananatsika raha teo zany to de fantatra zany misy tao miditra anaty tranon'olona trano tsara be tena fa tonga de io zany hoe tsy milamina ty trano ty tena tsy milamina misy ndrerera to de ritanao mihitsy misy atsika fa afa-tsy tsisy Andriamanitra alleloia to de fantatrao tsy hoe alleloia moa zany fa to de fantatra foana ianao koa mitrany amina tranon'olona misy fanamasina zany tsy ny meublon zavatra jerenao tsy ny angezan'le trano fa miditranao tena renao mihitsy tena zany a renao mihitsy tena alleloia zany a niditra tany amin'ny tranony mpitarika anay taloha trano kelikely a fa miditranao tena renao mihitsy tena misy fanatrehan'Andriamanitra alleloia zany nge mahatonga antsika tonga de mahatsapa hoe miditra ianao a de renao mihitsy mamonjy fotoam-bavaka eo tena renao mihitsy de renao koa hoe tena atina misy vovoka mitora-bovoka ty misy fanatrehan'Andriamanitra misy mpamosavy raha nabavy to de ahoana ary ninonao an'Andriamanitra nefa ninonao devoly ninonao mpanompon'Andriamanitra nefa tsy ninonao fa misy mpamosavy de reny Paoly fa nisy feno sampy de hita reny zany nisy zavatra de natonga anazy nijery de nijery feno sampy tele tanàna tena feno sampy ary izy niady hevitra tamin'ny jiosy sy ny proselita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tafavory tany an-tsena isan'andro i Paoly a tsy possible mihitsy zany Paoly tonga eo ka tsy resaka fivavahana na ampianatra na hiady hevitra tsy possible zany ka i Paoly a de nijanona teo izy fantany fa toerana feno sampy fa nijanona teo tsika koa tsy matahotra an'ireny ainareo any rehefa misy andreny trano reny misy devoly misy matotoa de tsy mpanompon'Andriamanitra alleloia tsika tsy matahotra an'ireny za tamin'izany mbola tsy vava farak'izay matahotra mpamosavy sy matoto sy ny sisa fa zao reny ataoko matahotra ana reny alleloia amin'ny anaran'i Jesosy alleloia za mitafy ny anaran'i Kristy ka tsy azo matoto kendakendainy zany tsony tsika alleloia tsy azo mpamosavy atao zany tsony mandalo eo amin'ny tranontsika feno fanatrehan'Andriamanitra alleloia de niady hevitra jios tamin'ny jios sy ny proselita zany a de jentilisa taloha mpanompo sampy taloha fa nandray an' Jesosy de mbola tsaroany olona foana ny lasany a de atao hoe proselita izy tsy jentilisa tsony izy zany fa efa lasa kristianina fa mampatsiahivina foana ny lasany a de ny anarany atao hoe proselita zany ny atao hoe proselita jentilisa izy a na mpanompo sampy fa efa nandray an' Jesosy efa nandray an'Andriamanitra mino an'Andriamanitra alleloia
betsaka itsika retika proselita daholo raha ny tena mantsy ohatrany hoe tsy hoe kristianina kristianitsika zao fa ny alohan'izay tsika proselita daholo mpanompo sampy sy mpijangajanka sy jaintlisa daholo fa nandray an'andriamanitra nandray an' jesosy tamin'ny nandray an'andriamanitra tamin'ny alalan'i jesosy a dia ndretitsika proselita isika dia miady hevitra tao ny aim-pony nahatra ny atsena ary dia honaranazy ataonareo miady hevitra ny amin'ny tenin'andriamanitra satria tamin'izany tena mampiady hevitra ny tenin'andriamanitra satria nisy fampianarana teo a efa natsangana efa ela fa tonga amin'izay ny tena jesosy nanamafy ny tena tany aloha tany a dia misy foana ny ady hevitra zay aloha zavatra nitranga teto fa izao andiny fa 7 ary ny olokendry sasany tamin'ny epikoreanina sy ny stoika nanohatra azy koa ka hoy sasany inona ny tiany betibety olona zay izy moa ny epikoreanina halleloia ny epikoreanina ry havana malala dia groupen'olona filôzofy fantatritsika moa fa hatramin'izao fotoana zao dia fantatritsika tsara fa tao a Grèce ny tena fohy be amin'ny fanompotsampy a ny finonompoana tao ihany koa ny be filôzofy nivoaka indrindra tao nge nivoaka ry Sokraty a ry Platon a ry Aristote a tao daholo reny nampianatra tena nanana ny fianarana mihitsy dia atao zany fionana filôzofy tao nivoaka ainao tsara angambany zany tantara rehetrarehetra sy ny momba ny mytolojia greka zany hafa mihitsy ny grika dia lohany tamin'ny resaka filôzofia izy ka reto epikoreanina reto a sy stoika epikoreanina zany a epicurus ozy tsika epicurus dia stoika ireo zany vondron'olona anankiroa groupen'olona anankiroa groupena filôzofa samy manana ny fomba fisainany a samy manana ny filôzofiany a samy manana ny fahendreny a samy nanana ny foto-kevitrany etretonao a tafahoana tao Atenina daholo ny fotom-pampianarana filôzofika rehetrarehetra tokony fanomposampy rehetrarehetra tao daholo mafy zany a ary Paoly nefa tsy tongatonga fotsiny teo Andriamanitra zany ravana tsy mitondratondranao amina toerana hafa zany fa misy antony daholo na ny atongavanao miasa ny Arabia Saodita io ny atongavanao miasa ny Koweït io ry havana malala naiza za tonga petraka ty io na hainao mipetraka am'izay misy anao io tsy kisendrasendra io fa misy antony foana halleloia misy fotoana nge ry havana malala tena teneniko anao fa ohatrany tamin'ny voalohany tsika ohatrany hoe mampalahelo be ny ankizy any Koweït mijaly fa ny zavatra mahafinaritra mitsangana ny ara-panahary mitady an'Andriamanitra izy tany tsy anankiray tsy anankiroa ry havana ny olona hitako nentina mbavaka mba hotafody fa mijaly any Koweït fa vao mety tena potika ny ara-panahary nampalahelo be aloha indray any Koweït mety mijalijaly ara-batana fa ny ara-panahy mirehitra tena mitady sy mangetahita an'Andriamanitra fa tsy zay aloha nresakitsika fa tonga zany ny olokendry zany filôzofy ny dikan'izany rehefa nanao filôzofia dia iny amin'natao filôzofia dia ny fahendrena dia mikatsaka ny fahendrena ny olokendry ireo zany a filôzofy tonga ireo azavaikely anao aloha ny andreto epicurus reto zany retiny epikoreanina reto ny fotom-pampianarana zareo dia zao mifantoka amin'ny fafinaretana ny fiainana tsy mikatsaka fa tsy fafinaretana tsy te halala fa tsy fafinaretana tsy te halala fa tsy zavatra mahafinaritra tsy te halala fa tsy zavatra tena mamirapiratra sy mahafaly tsy ratsy ny faly a fa zay mihitsy zao fotom-pampianarana tsy mitotaly akoatran'izay ny epikoreanina zany dia zao ren'le tsy miraraha ninina ny amin'ny ampitso reny fa zay hafaly androany ny atao zay haravoravo androany dia mitady fifaliana atsy dia mitady fifaliana roa dia mitady fafinaretana ry dia mitady fafinaretana tsy zay ny fotom-pisaina ny epikoreanina tsy te halala izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra voalazan'ny efanao fikaroantsika dia ny fanomahitareo dia filôzofan'ny tanimboly zay ny filazany zareo tsy haiko moa zay nahatonga andreo tena hoe filôzofan'ny tanimboly fa zareo dia zay zavatry ny tany ny fahafinaretany nofo ny fahafinaretany maso ny tao Atenina mantsy a io Atenina io mantsy a ny etoboan'izy io a ny anaran'io Atenina io dia anaran'andriambavy io Atena zay ny tena voa tena izy Atena zany a dia mbola tovavy kely fa nataonjareo andriambavy be
dia izy io no atsondry zareo etin-jareo fa Andriamanitra miaro amin'ny ady. Ny olona moa ny Andriamanitra ny samy manana ny Andriamanitra daholo. Ary teneniko anao foana zaho zao manana namana karana fa ny zareo tena manana karazana rehefa hoe volana tedavina dia Andriamanitra hafa samy ao an-trano daholo fiaina karazana sary. Dia rehefa ohatra zany mba resaka fitiavana indray dia ato amin'ilay Andriamanitra indray izy mitody. Rehefa resabola dia ato, rehefa resaka aretina dia ato. Ka ity aty anaty dia spesialista amin'ny resaka ady entin-jareo amin'ny ady dia entin-jareo koa satria fantatsika fa ny Grika dia tena ikoizana resaka tao zavatra, ikoizana ohatry ny sinoa amin'izao zany, ohatry ny koreanina moa zany. Koreanina resaka tômôbilina, raha iendrika tômôbilina ianao ny azy na tômôbilina voiture de série kely ary ny azy na tômôbilina tsy fa tonga dia jereo daholo ny bika tômôbilina koreanina tatsimo indrindra tiako tenenina. Zareo zany resaka tao zavatra tena dia io atena io ohatrany hoe io zany Andriamanitra ny tao zavatra manome anjareo an'ilay tolotsaina manao zay mantsy zany ny zavatra miseho ao. Dia zareo resaka tao zavatra, resaka endrika ivelany, resaka atsarany zavatra zany na fanaka zany sy ny sisa tao tsara dia tena tsisy oatra azy. Dia ny anona indray ny stoika indray ny fotom-pampianarana indray dia ohatr'izao indray hoe tsy miraharaha ninninina ianao tena ohatr'ireny olona misy anestesia ireny ianao dia raha ohatra misy zavatra mahazo anao, ninona zavatra mahazo anao dia tsy mila mieritreritra zany hoe fa inona ary ny anton'izao. Sao dia mba tokony antsika mantsy ohatr'izany antsika kristiana misy zavatra mahazo ndao andiny tena reny fa ny fotom-pampianarana stoika indray dia zao mandeha fotsiny ianao misy zavatra mahazo anao dia tokony azo anao io, aza miasa saina anao fa na ninona re andreo fa mandehana foana. Zay ny filozofia anjareo, mandehana foana, tsisy an'izany hoe mba zavatra mampandinidinika zany hoe mahazo anao dia mandinika hoe inona ny antony ity, fa mandehana foana. Fa rehefa misy zavatra mahazo anao dia efa tokony azo anao zany, tsisy ninona azonao atao. Aza faly loatra dia aza malahelo loatra fa mandeha ohatr'ireny olona tsisy fihetsem-po. Zay ny fotom-pampianarana stoika. Dia zay ny fotom-pampianarany epicurus, epikoreanina. Ampianariko kely anao mantsy mba ahatonga antsika tafiditra anatin'ilay toritena, anatin'ilay tontolo. Zany hoe misy fotom-pampianarana anankiroa mihitsy neto ngeza be zay samy tsy an'Andriamanitra, samy tsy an'Andriamanitra. I Paoly nefa tonga eo aninona hitory an'Andriamanitra. Ary reto olo reto epikoreanina reto dia farak'izay tsy tia mpitoroteny. Tadidinao zay farak'izay tsy tia mpitoroteny satria zao tsy tendry zareo mihitsy zany olona tonga zany dia mitoteny amin'olo hoe avy Jesosy na zavatra ohatrany hoe mialana reo fahotana fa ho any amin'ny herina ohatra tsy tiany mihitsy satria amin'ny zareo re mampitahotra ny olona dia lasa manala le fafinaretana anatin'ny olona. Zay zany fotom-pampianarana dia tsy tia mihaino mihitsy ohatry zareo, tsy tia zareo mihitsy za mihaino zany hoe ho avy ny farandro na zany zao dia efa tsy tiany mampitahotra ny olona. Dia ohatr'izao zany tsika raha mitenitsika zao hoe tahotsika ho any an-danitra dia efa tsy tian'ny olona satria hoe eto an-tany mbola eto an-tany zao fa aza mpitahorina zany lanitra sy ny elo zany ny olona zany ny fisainan'ny epikoreanina, tsara fantatrao zany. Dia tena tsy tiany mihitsy zany hoe olona tonga ianao ka ohatra zany hoe ilaza hoe ahoana firy indray ny kahany voan'ny covid androany, firy maty, tsy tian'ny epikoreanina. Izy tsy tia zavatra ohatra zany fa ny azy fafinaretana ihany, zava-mahafinaritra ihany, zay ihany maraina parivan'ny andro dia fafinaretana ihany. Zany ny an'ny ry zareo zany na tonga anazy tonga. Ary ny olon-kendry sasany tamin'ny epikoreanina sy ny stoika nanohatra azy koa normal be. Paoly ry havana ny filazany amin'ny Paoly dia mibedibedy. Maninona hoe mibedibedy. Betsaka aminareo taloha za efa somary nanova kely ahy zao anareo mahita nytoriteniko taloha dia misy fotoana ohatra mitabataba loatra ohatra mitabataba loatra mahatonga ana mitabataba loatra dia zao ohatrany hoe raha ny sitrapoko dia zao ohatrany tianay mivady zany niditra ao anatinareo dia tena anareo andao reto okizay io andao reto tena araisina Jesosy dia ohatra hoe mitabataba ka i Paoly dia mibedibedy ary mpitabataba rehefa mitoriteny. Ka zao ngery havana i Paoly ngery havana tsy naterina tsy narefa hitoriteny ao amin'ny fiangonana olona efa mifoe fa i Paoly ngery havana any amin'ilay tena asa tena enjana be tena mafy be na dia fazan'Andriamanitra azy any amin'ny tanàna feno sampy. Dia ndana renao makeny amin'ny mpanompo sampy dia safosafo fotsiny lohany andao moa ivavaka tianao Jesosy zay zay dia mivavaka amin'izay zay dia andramo raha ivavaka izy. Fa i Paoly dia miteny fa ny fandraisan'ny olona azy koa eo ihany le fiteniny
fa fandraisan-retolo reto mibetibety Paoly satria ny fotom-pampianaran'ny Paoly dia manala ny olona amin'ireo toe-po ny epikorianina sy ny stoika reo manala tsika ingeny avana ka tena ampianarin'Andriamanitra ndinika ny zavatra hoy ny ten'Andriamanitra ny zavatra rehetra misy antony avokoa raha misy zavatra miseho aminao zany androany dia mandiny tenanao inona ny anton'iny Andriamanitra fa ao ambadiky ny zavatra ataon'Andriamanitra misy antony amin'ny fiainanao avokoa. Indray andro efa tatareky taminareo ty avy tany Antsirabe zay nanao vakansa tany daholo ny fianakaviana dia nitondra fiara anankiray mitambatra zay tam'izany dia zay efa mitandrinandro sabata ohatra zao dia ny aingy zay herinandro dia ny fianakaviana mbola ny alahady no hiverina hody tamin'izany zay mbola telo mianaka kely dia zay telo mianaka sa efa mianaka tsy tadidiko tsy maintsy hamonjy sabata ny Antananarivo dia ny ainga ny sabata maraina be amin'ny 4 maraina dia inona moa fa tsy dia tsy afaka niaraka tamin'ny fianakaviana satria ny olona ve dia entinao mody ianao ny anao sabata dia nanapatra taxi le misy an'le taxi be taxi brosy mandeha vao maraina be dia nanapatra alainao nareo amin'ny telo sasa maraina dia efa niandry tsy tonga le taxi be taxi brosy efa omaly efa niona taxi brosy mavomavo misy tipika gris tadidiko telo loazany zay satria feno melo izy dia nalaelo fa maninon'Andriamanitra zay dia hotara zany zay fa dia tena tsy maninona ny olona iny tsy mba mitazominao maninona tsy mba namelana plasy tao zay dia tena mba ohatra zao fa mba fantatrao ny zavatra nitranga adindray taty arina nisy taxi brosy tonga anakanay fa rehefa nandeha tamin'ny lalana Batolampy iny zay rehabana malala io nisy taxi be taxi brosy nitangorona ny olona nivadibadika any ambany any io le taxi brosy saika andananay tsika rehefa misy zavatra miseho amintsika dia tadeo misy tanjon'Andriamanitra ao ambadika zay misy tanjon'Andriamanitra ho le hirana mpahaezako ny ankizy tamin'ny maraina hoe aza vela halala nasa manontany be zany ianao aza miasa saina vadin'io fa ao ambadika zay ihany koa nefany misy zavatra tian'Andriamanitra tegna zavatra rehetra mitranga matoky fotsiny misy antony misy zavatra tsara ho anao misy zavatra alahatr'Andriamanitra halleloia fanohatra amin'ny zavatra fampianaran'ny stoika sy ny epikoriana ry havana ny fampianaran'i Jesosy ke manala ny olona amin'ny fafinaretany eto amin'ity tany ity tsy ampifikitra ny olona eto amin'ity tany ity ny manohatra ny ara-nofo dia manohatra ny epikoriana zany satria zareo tsy miraraha zay ana ara-panahy zany izy tsy miraraha zany izy tsy miraraha zay ara-panahy zany izy rehavana malala tsy miraraha zay fiainana mandrakizay zany ny androany aloha ny eto atany nefa Paoly raha tonga eo anala ny olona eto atany ty fandaharan'ity analanao eto atany anala ny toe-ponao eto atany anala ny fitiavanao an'ity zao tontolo zao ty mba himpanjinanao le mandrakizay raha mbola ty an'ity zao tontolo zao ty tsika tsy afaka hitodika ny lanitra fa tsy maintsy mandravy an'ity zao tontolo zao ty tsika dia ataontsika tena mahasositra atsika mihitsy ty zao tontolo zao ty mba hahafahantsika manomana le mandrakizay ka izay ny fotom-pampianaran'ny Paoly zay ny fampianaran'i Jesosy rehavana malala i Jesosy tsy nampitoetra ny olona teto amin'ity tany ity zany nanao ohatra ngezabe mihitsy Jesosy ve rehavana boriky tengenany ara dia nindraminy aman'olona nefa tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka trano ray tsy nananan'i Jesosy ny mpianatra nasen'ny varotra ny fanandrena dia natambatra ny fananany mpianatra dia mitovy mba tsy siny fifaninanana teo amin'ny mpianatra Jesosy reha mazany telo sy tapany telo zany efa mainka Jesosy tsy miezaka Jesosy ary ny zavatra rehetra nytenenin'i Jesosy dia mifantoka any amin'ny mandrakizay foana raha meno tsara ny fampianaran'i Jesosy ianao mifanohatra amin'ny epikoriana ny eto tany foana mifanohatra amin'ny fiampianarana stoika ny tsiraraha tsy andiny tena tsy anao fa zay mandeha dia mandeha fiainana tsisy lohany fiainana tsisy nina fa dia mandeha tsy mahazo faly loatra tsika faly lefa faly malelo rehefa faly ao fotoana hifanina ao fotoana hitomanina ao fotoana anginina ao fotoana hitenenana fa nena stoika dia ny eny foana jonjorombona be ny foana mifanohatra amin'ny Paoly
ary nanelingelona ry zareo nanelingelona de tonga ry zareo inona ny tiany mibedibedy lazaina ozy izy inona ny tiany ho tenenina tesitra ry zareo ary okozy izy okozany to mitory Andriamanitra avao izy satria Jesosy sy fitsangana amin'ny matiny no toriany ka tsy sambola nisy Andriamanitra ohatr' zany notoriana teo atenina ry havana i Paoly teto tena namakilay Paoly teto de tena natao mihitsy hoe evangeliste mpamakilay tsy nisy teto fiangonana efa nisy any vitsivitsy fa teny anananina teny fa eto Paoly tonga ametraka halleloia ametraka mpampianarana ametraka ambony ametraka fahendrena ambony no nen'ny filozofy fahendrena ny filozofia fa fivavahana tsy filozofia ry havana malala fa fivavahana sady fahendrena no fiainana halleloia hitondra zavatra ambony no ny teo aloha Paoly ary tsy tatin'ny devoly zany tsy tatin'ny devoly zany fa natatiny devoly na tsy tatiny tsy maintsy miditra eo atenintsika ry havana malala tsy maintsy miditra eo atenintsika halleloia eo amin'ny toerana feno sampy de mandravarava ny sampy halleloia mandravarava ny filonompoana mandravarava ny filozofia zany ny andrahana atsika ety tonga ny olona ka ianao de efa manantena ianao fa ny olona tsisy faly aminao zany halleloia ianao aza mba mieritreritra ny jere fotsiny tsika zengy zao mba faly manana anareo manana anareo zay nareo reo nge mba mpanao zay sy atao reto satria rehefa manovoka mahita 5 nisan'ny maso hoe jere rehefa le olona le manao zavatra kitaladala reny fa malimaly eo amin'ny Facebook ay 200 ny maso kely mijery atsika koa tsy nieritreritra tsy miandro no tiavana tsika raha na zavatra otoritsika de manelingelina ny epikorianina sy ny stoika manelingelina ny tontolon'ny losifera ary ny tontolon'ny losifera de mitadasika be miditra any amin'ny fanimpotsampy izy miditra any amin'ny filozofia izy any amin'ny filozofia izy miditra any amin'ny fahendrena maro isan-karazany izy mety hitsangana no ohatra anao daholo efa mitory fahamarinana anao aza mamadiky nareo hitsangana eo daholy na mpanomposa amin'ny mpilalao-faty ry tatarabe mety olona very finanana le karamaina hiteriny anandro ny andro aleovana famadihana mety hitsangana eo daholy rehefa lalam-pandrofasana ty manofasana menakarama hitsangana eo ny tolo ny olo-kendry ny olo-dehibe ry dadabe sy ry dadatosy ry dadandry izy amin'ny tanany fomban-drazana tsy zao nareo raha tsy teo ny razanareo mpanina ny tsovadika hitsangana eo daholy fa hitsangana reo rehetrarehetra reo ianao Paoly nentinao amin'ny fitokantrano io ianao Paoly nentinao amin'ny fianakaviana io poteo ny fanimpotsampy poteo ny eritreretin'ny olona fa ho fahendrena fa manana fahendrena amboniny zany ianao de Jesosy Kristy sy ny fiainana mandrakizay Jesosy ny fahendrena ambony indrindra ny finoana kristianina fahendrena ambony ny fahendrena rehetra ry havana malala satria Andriamanitra avy amin'Andriamanitra io tsy avy amin'ny atena tsy avy amin'ny Andriamanitra ny stoika tsy avy amin'ny Andriamanitra izany izy fa izy Andriamanitra tompon'izao rehetra zao mihitsy halleloia nao za menatra mijoro ianao Paoly rery teto tonga amin'izay ny olona mezan'ny olona tenen'ny olona fa inona ny tabatabanao dao mitory Andriamanitra avao Andriamanitra mbola tsy fantatra mihitsy nitoriny Andriamanitra mbola tsy lancé mihitsy etrety ianao zany mbola vo ilancé produit mbola tsy maminy mbola tsy tsaroky zany efa nianatra efa niasa am'zany tao Madagasikara vo nanomboka tonga reny zavatra sinoa reny mialatsiny anabavy Angela zo hitako eto mihitsy vady sinoa tsara ny zavatra sinoa fa somary mora simba ndraindray de tsy atokisan'ny olona fa mivadiny Angela io zao tsy mora simba fa tena halleloia mety nambavaka izy iova fo kristianina anabavy Angela zao efa ndroso be ara-panao hitanareo eo rehefa kelikely rapitsitsika aloha batisany anabavy Andonina Suzel any Suisse mba ataotsika rapitso manasanareo ndray zany rapitso amin'ny 1 sasany anomboka ny fitombavaka fanitriana any anabavy Andonina Suzel any Suisse eto izy miaraka amintsika mety manarakaraka ao ry anabavy Angela anaraka ao ny vadiny halleloia fa mialatsiny fa ny zavatra vita sinoa zany
tsy le mbola atokisan'ny olo te tamin'izany lancer zavatra vita sinoa tomobile sy moto betsaka aminareo mahafantatra anany lancer tsy tenenketo manjarotry hoe pub marika sinoa ngeza be ao Madagasikara izy am'izao zany anisan'ny lancer an'izany tao amin'ny société nesako fa tsy mora amin'ny lancer io mandresy lahatra ny olona hitanao vao miteny olona ay vita sinoa ve ary izy tokoa tena re mandisy fanahitanana misy mpanao politika zao tamin'izany misy tomobile tao dia vidy anankifolo andriamanitra tsara ivelany be mihitsy le izy fa tena sasatry niverinao amin'ny garage nefa tobila vaovao misy amboarina misy mipika misy manany any ara rabavy Angela vatinao tsy mora simbo zany fa le zavatra vita sinoa zany zay kosa aloha zavatra misy tena mora simba le tomobile sinoa fa many mivarotra anao amin'io tena fa rehefa verina vany le tena miafinafina mihitsy anao ivo tabatabaiko tomobile vaovao simba misy zavatra simba fa tsy mora io mitondra zavatra vaovao io ka iboly tsy mora mihitsy sy mitondra anazy mbola vaovao aminareo ngerevana zao filazantsara betsaka aminareo mbola tsy nafantatra an'izao filazantsara toriana takanay vaovao taminay tam'izany hoe ay veka nareo vehivavy reto tsy mila manao pataloha zany tsony teohatry ny vaovao tamintsika zany misy alangerevana teneninareo andao ho any an-danitra tsika ohatry ny mianana be nareo ho any an-danitra hoany tsika fa ho any an-danitra tsika ka nitondra zavatra nitory Andriamanitra vaovao na le any Paoly teo halleloia ary eo nakazy dia nitondra azy nakeo Areopago izy ka nanao hoe momba mahazo mahafantatra zany fampianarana vaovao lazainao zany fa zay fa mampandresy sofinay zavatra hafahafa zay tsy fantatra ianao kotriny fantatra nefa zany teny zany anaty parenthèse fa ny atenianina rehetra sy ny vahiny zay nitoetra teo dia tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra afa tsy laza sy hainy zava-baovao reo zany tsy tia zavatra vaovao zany tsy tia nouveauté zavatra zany fa reo nefa ny finoany anankiray ozy izy tsika zay hoe tany mafy finoana mba tsy saka ny sarobonahitra ao be dia be matsy ny olona miteny an'iny iny zavatra teny an'io tsy hoe finoana anaran'le fiangonana hoe protestant na katolika na anglikana na adventiste tsy zay le izy ryavana satria ndreny tsika misy miatrehatra misy fotsy vao mahita eto sao dia mahita ny olona eto anao ohatra ny hitanao zany nabavy Angela izy mantsy hitako eto dia misy havana ohatra mahita dadafasanteny va tany mafy zay ananao mba tsy saritra tany mafy ny finoanao ka le finoana eto nge tsy hoe finoana andramoka izao na finoana iny le finoana an' Jesosy alleluia dia zareo tsy tia mihitsy zavatra vaovao fa ireo nefa nahasoa azy io nefa hatramin'izay azaovaovainao avianao inona moa le hoe nentineo Areopago dia zao vohatra anankiray dia misy vatolampy eo dia io vatolampy io no mampalaza ny tanàna atao ateny io Areopago io dia eo zany ny vohitry ny sampy ohatrany hoe asiana rehefa tonga eo zany ianao ohatrany rehefa tonga eo na ohatrany antsika rehefa manao délivrance zay ta misy taona any am-piangonana manao délivrance rehefa le tena manana dia voly dia entiny eo amin'ny altara dao bataina makeo amin'ny altara atao dia mitsipatsipaka mihitsy satria maninona satria tsy tantiny eo amin'io altara hoe toerana namasinina io ka eo foana ny fitarihana fotoana eo ny azo zao tehefitrano misy anaty atao tranonay na dia feno misy fanatrehan'Andriamanitra ato mbola hafa mihitsy satria ato foana izay mivady ato ny radio ny mandeha reny radio eninao mandeha dia reny ato ny miaingy reny raha mino 3w.andramokaizo.com ianao dia ato ny mandeha ato ny fanomanana toroteny ato ny fanaovana mampiona reny vidéo rehetra jere ato ny fampianarana amin'ny aingy ato zao fandaharana zao ato daholo tsisy afa raha mijery ny zavatra ato ianao tsisy afa tsy baiboly tsisy nininona ato tsisy kiraro tsy fitoeran-kiraro ato tsy fitoerana tsisy sakafo ato tsisy fianaran'ny ankizy ato fa momba an'Andriamanitra ato halleloia halleloia dia inona moa le entina Areopago le entina eo zany izy eo zany ny tena ivo ny fampotsampy eo zany ny tena vatolampy tsampy eo nentina teo Paoly ny zavatra tiandrareo tenena am'izay mety hoe mba eo zana toetra mety tonga dia ho kendakendain'ny Andriamanitra ny sampy eo izy raha vao olona olokafo marina mihitsy tena mampena tsy finoana ny andramoka izao fa anaran'le fandarana fotsiny tsy hoetsika zany andramoka izaoista na hoe dia entina teo dia natao ohatry hoe mandalo fanadina lazao anay
inona ny tena iny zany torinao zany satria niakatra koa Paoly erinao tsara ny zavatra nitranga andiny faharoa amby roapolo tonga dia niakatra Paoly ekarany am'izay teo ambonin'le vatolampy izy mpiakatra eo ravana ny mpiakatra eo a dia ny mpitazona doany mpitazona sampy reny matsy misy an'izany daholy ohatry ny Andriamanitra kely ohatry ny tompona andraikitra reny olona gardien doany reny zany na ohatry ny mpiandro fiangonana reny na ohatry zany tsangana ny Paoly am'izay teo andiny ny faharoa amby roapolo ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopago ka ranao hoe ry lehilahy teny aminy hitako fa amby zavatra re dia fahatra mpivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo rehetra zany etrehitra hoe hiditra eo Paoly mety tsaiko mety lasa dindra nahazo azy ty satria misy falazian'ny Andriamanitra ny eoko toerana masinina isan'andro eoko io vatolampy io le osora menaka oziny gasy io le anateraterana eo no anasinana toeram-panasinana Areopago revana fa tsy olana tamin'ny Paoly nanitsaka an'io halleloia ianao rehefa manana ny hery ambony no ny hery rehetra ianao rehavana ny toerana rehetraretretiny dia voly ahafaty anao sy asolafaka anao eo ianao no nijoro halleloia lay andro zay na dia nitory-teny tany ambany vohatra tany anjarako nitory-teny tamin'izay gaga be ny olona ka misy ohatry ny vatolampy zay tety za tsy dia tena nafantatra hoe inona io ateo ahako nijoro dia teo ano nitory-teny dia ny olona sy ny hafahafa be aika io le vatolampy io a teo amin'le toerana jone eo le dadilahy amin'le tanàna io ke doany ohatry ny eo no fanasinana ny olona eo le ametrahana tavoangivoangy kely tsy fantatra hoe za tsy dia nafantatra teo ano nitory-teny raha pamonjy fena misy mitsirika ery ambaravarakely dadarabe eo ny tranony eo ambony eo akaiky eo ny olona fa variny efa gaga avy eo vao tenen'ny mpiarany vavaka io nge ny sampony zareo nge io nitsakitrano io nge teo aive hoako za koa tonga dia niantso halleloia tsika riavana manao defy tsika riavana tsika io vao ositra halleloia tsy zany vao ka ny olona nataotra satria raha vao mikitikitika io ataony dadarabe tena maolany mihitsy ny tenda amin'ny alina halleloia halleloia fa tsika tsy vaolany tatarabe zany ny tenda tsika riavana malala i Paoly tsy vaolany tsinitsininy reo hery ambony no ny hery rehetra ny Andriamanitsika riavana malala ambony no ny fahendrena rehetra ambony no ny filozofia rehetrarehetra ambony no ny sambo rehetra ozy ny olona to Andriamanitra vaovao ny anazy nataony akery ary le Andriamanitra nareo mba miteny Andriamanitra halleloia ataovy a grand A betabe aminareo manao hoe Jesosy mba ataovy majuscule lehibe ny Andriamanitsika fanahy masina mba ataovy F ngeza M ngeza fanahy masina halleloia ny anarantsika ry ataontsika majuscule ve ravana dia ny anaran'Andriamanitra tsy ataontsika ambony halleloia Paoly nitsangana teo voan'ny Areopago ka nao ery lehilahy ateny aminy hitako fa amin'ny zavatra hoe dia fatra mpivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra nareo fantany atena matoky ireo amin'ny fivavahana amin'ny sampy matoky ireo any olona mpanompo sampy dia matoky zay mampalelo atsika mpivavaka reto ihany tsy dia matoky mpanompo sampy ianao aza raha mbola olona eo ianao aza mba mirehareha zany izy trika zanak'Andriamanitra mpanompo sampy fa ataony mpanompo sampy miolana ny tendanao raha manomponompo an'Andriamanitra izy tena manompo ny devoly izy fa tandremo tandremo rehefa mivavaka ianao mba tena mivavaka fa ny olona manompo sampy tena manompo ary tena manompo devoly so ianao vavambe za zanak'Andriamanitra firy ny zanak'Andriamanitra ny olona tenda riavana nefa manandranandrana mifanandrana mpanompo sampy mpanompo sampy rehefa hoe matoky izy amin'io rehefa tenen'ilay ody hoe amin'ny telo maraina ianao mivoaka eny an-tokotany dia tsy manao kiraro dia efa nisy nanorana izany dia mitsangana dia tsy manao kiraro hoe manana olana be zany ianao dia zao ny ataonao fa za manao an'ity nefa ianao fa tsisy dika an'le izy raha manao hoe mangatsika any fotsiny ianao na ririnina dia tsy manao kiraro ianao zany mivoaka eny an-tokotany amin'ny telo maraina izay mampionina sa amiray maraina dia mitodika any andrefana moa sa ny atsinanana tsy tadiko tsony dia misy vibration raisinao fitodiky ny volana sy ny masoandro satsia dia misy olona tena mivoaka amin'ny telo izy dady vibration matoky ny olona nareo menakabo manao akanjo mivadika izy ny alina dia verifena mihitsy ny akizo zao dia tsy mivadika ny akanjony amin'ny alina ianao nefa maverifeny zanakao ny vavaka sy tsy vavaka tsy vitanao akory ka ianao ve ifanandrana amin'ny mpanompo sampy satria ve ianao zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia ohatran'ny Paoly
fantatra zeno kozy Paoly alleloia ianao kely tsy fantatra akory zay tsy fantatra akory na ny zavatra tiany Andriamanitra ivavahanao azy fa dia ataony zavatra tsy tiany daholo angeny ankabetsahany ataontsika riavana taloha mivavaka tsika mivavaka zavatra tsy tiany daholo ny ataontsika mivavaka riavana fataro aloha Andriamanitra fataro aloha izy ny Andriamanitra tokonao fa Paoly fantany tonga dia nijoroany fantatry nareo mifatra mpivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra nareo fantatro manaiky anareo kosa aloha za fa mahery mivavaka amin'ny sampo nareo ary matoky nareo fa za koa matoky alleloia alleloia fifanandrinana nge ravana eto amin'ity zao tontolo zao ty zay matoky ikoro lehilahy lehibe andiny fa telo amby roapolo fa raha nandeha ka nandinika ny zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray nisy zao soratra zao ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra alleloia jery zany Paoly dia zao misy alitara dia nisy soratra hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ny atenianina kosa nefa dia zao rehefa tonga ao aminy ianao dia manao zay tianao manao miavaka eo nge nisy averiko aminao ny proselita sy ny jiosy ange efa mipetraka tao ihany dia mivavaka samy mivavaka tsy mitory eny dalana akory fa mivavaka zay zao tany Komoro taloha zay mivady dia na mihira renao dia tsy atao mafy be torahan zareo amin'ny vady le tafo le tamo ny any moa sady tafo fanitsony rindrina dia flutany mba zavatra zava-maneno tany le lasolasola oatra anazy ena mbola any rahalahy tao moroni sambatra azy dia flute sady miteotera sady mandalo ny re valana kely tsy dia mitabataba firy flutany zava-maneno am-piangonana tsy olana amin'ny olona zany ianao rehefa mivavaka amin'izay vavahanao amin'izay vavahanao ny kosa tsy olana amin'eny inona ivavahan'ny olona any ka anazy zany fa tsy tiany zareo ary nanomana alitara mihitsy misy alitara be dia be ao an'ny Andriamanitra isan-karazany Atena sy ny sisa ny sampy isan-karazany misy fa ho an'ny vahiny raha misy mba te hivavaka ianao misy alitara eo tsy ho an'ny Andriamanitra izany izy misy olona ho an'ny Andriamanitra izay tsy fantatra tsy nentinanao ako za ve mangatsika ny vibration eo efa maty zany dia maty ny antao an-tsainy avady dia raha zany ve ny tena misy iza ny olona isy olana eto fa dia tsy teo ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ka Andriamanitra mbola tsy fantatra ritolona teo nisy alitara efa vonona teo halleloia nozy izy Paoly kanefa tsy fantatra reo dia zany mihitsy notoriko aminareo halleloia le Andriamanitra tsy fantatra reo mihitsy nietika eto aminareo androany halleloia izao fandarana zao dia nitondra Andriamanitra mety mbola tsy fantatra reo teo amin'ny fiainanareo ary tsy fantatray teo amin'ny fiainanay koa taloha rehefa anao malala za tsy mba resy lahatra amin'ity zavatra ity mihitsy za tsy mba resy lahatra amin'ity zavatra ity rehefa misy mitena Andriamanitra ray ihany ralahy izy ohatrany tsy marina raha mahatonga zany tsy marina dia zao ny anahy zao rehavana ny Andriamanitra tompoko dia voalohany indrindra Andriamanitra tena tia be anahy ary zay fitiavana izay na eo fotsiny ara dia efa mahasamihafa na amin'ny Andriamanitra ny eritretin'ny olona ny eritretin'ny olona fa Andriamanitra tia dia Andriamanitra tia zazasary enoanao tsara za zao rehavana malala ny atao hoe fitiavana amiko rehefa tia andreo zanakireo tsy hoe omeko chocolat foana reo isanandro satria tiako tsy tiako izy raha zany tsy tiako misy zavatra atao aminay ato misy karazana chips zay tiandreo zanaka ireo dia rehefa miantsena izay mivady dia tsy mba tsy vezivezeny dia mividy amin'ireo chips ireo be dia be mihitsy
fa inona zavatra atao afenina le sipsa vao tonga oatra tonga dia afenina aloha zany re ohatra ny tady tsy atazona ny foko fa neny mampina to dia afeniny aloha tsy hoe sarotra kany zay ary tsinana amin'iny kory fa raha hitan'ireo zazo eo daholo reo sipsa dia reo no atsina ambary reo tsinana loko reo tsinana voankazo reo fa sipsa fa ho an'ny olona sasany tsy tia ray tsy tia zanaka zay chocolat ve dia tsy omena zazy fa maninona reo omena chocolat dia meo chocolat foana ary zanako satria tianao e fa ny anay ny Andriamanitra tsy zany le fitiavana fa ny Andriamanitra manome anay zay mahasoa anay alleloia dia ny Andriamanitra mitanay alleloia ny Andriamanitra tsy hoe ny ambavy eny fotsiny eny amin'ny rivotra eny fotsiny hoe tahininy ianao raha miditra tahininy fa ny Andriamanitra tena mitany fiainanay ny Andriamanitra dia tena miaro anay ary ny Andriamanitra indrindra satria tianay dia tena manitsy anay rehefa namalala manitsy mahatonga amin'ny tena hoe tsy mitovy ny Andriamanitsika ianao zany raha ianao le manao le bola le mivavaka ianao dia ozy izy ianao raha nabavy miaraka le pataloha rovorovotra be nareo zao miteny anareo ty zany mba misy zavatra teneko kely misy an'iny le pira hoe Jerosalema iny tena mialatsiny aminao tsy hoe mifosa azy fa za mananatra anareo malagasy fa betsaka aminareo no voafitaka ravana za revana tsy mitovy amin'ny Andriamanitra vehivavy iny Andriamanitra tena teneniko anao zany Jerosalema zany tsy hoe rehefa miteny resaka ao baiboly nge dia hoe avy amin'Andriamanitra Jerosalema dia iny dao na kristianina ary dia manao an'le tsy haiko ambola za moa tsy dia mahitsy sady tsy te hanao an'izy dia manana dia ohatra mienjera kely tsy haiko ampianaro zay mahay Jerosalema dia malaza era-tate Jerosalema fa maninona reny efa iny dia inona ry Jerosalema dia hitovy amin'ny andry tsy mialatsiny aminao tena tsy mitovy amin'ny Andriamanitra ny Andriamanitra tena mialatsiny aminao mba jereo hoe mipozin-dravana mame voninahitra an'Andriamanitra ve reny ravana malala tena reny ve ny atao hoe vehivavy ohatra ndry Estera taloha dia Jerosalema dia zany ianao amin'ny kristianina firy dia zay Jerosalema riavako malala mba hafantaro ihany ravana tena mba marina mafy tsy evangelika iny ravana zany tena anareo rehetrarehetra na mandihan'ny fandihan'ny azy ataonao fa tena teneniko anao fa tsy avy amin'Andriamanitra zany tsy hoe Jerosalema dia hoe Andriamanitra tena teneniko anao zany revy ravana fitafina olona evangelika ety volona olona evangelika ozy ny hoe mitsaratsara aza mitsara fa tsy ho tsarainy tena tsara kosa aloha zavatra tena mame voninahitra an'Andriamanitsika ravana toko mba sary mpiaro amin'ny Andriamanitsika tena teneniko zany aloha tsy mitovy amin'ireny ny Andriamanitra koa ialakotsiny ny zany Andriamanitra miteny amina hoe manana ianao fahamasina fa onina ray tsy manao pataloha rovotra mihitsy eto aminareo ty pataloha ty zao afaka rovitina kely na mividy alaiko zay dia mampiseho anareo tsy avady zao ndre androany ny tema pataloha rovotra tsy vorokitsay intsony ny aty efa nomen'Andriamanitra fafahana isehony ny voninahiny itafiny voninahiny Jesosy tsy nanao pataloha rovotra tsy nanao akanjo rovotra karaha reny le Andriamanitra reo dia tsy mitovy zany ny atsika fa ny Andriamanitra mbola mitaky fahamasinana mandra-pahatonga an' Jesosy fa tsy hoe fa andro 2020 zao dia mbola io ihany zay na amin'ny 2050 ary Jesosy dia zahako na lamody aza betsaka ny lamody safaty ny Andriamanitra masina ny Andriamanitra mitaky fahamasinana raha te ahita azy dia mila manam-pahamasinana zany ny Andriamanitra fa zao ho any zay Andriamanitra tsy fantatra ka zay ivavahana koa izay ivavahana reo kanefa tsy fantatrareo zany no tiriko aminareo dia Andriamanitra zay nanao zao tontolo zao sy ny eo amin'ny rehetra izy ny tompony lanitra sy ny tany tsy mba mitoetra anaty tempony na tantanana tsy mba tompon'ny tanan'olona to mila zavatra fa izy ihany no manome zao rehetra zao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra ary firenena rehetra amin'ny tany iray dia namponeniny amin'ny ambonin'ny tany rehefa notendreniny amin'ny fotoan'andro ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ka atsapaka ahita azy nefa tsy mba lavitra atsika izy fa izy ny velomantsika sehatsika sainantsika araka ny nataony ny mpanotony kila sasany eo amintsika faterany koa tsika ay amin'ny Matio toko 5 andininy 5 amby 7
mba ho tonga zanaky ny rainareo zay nadanitra nareo fa izy mampisaka amin'ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy mampilatsaka ny ranorina amin'ny marina sy ny tsy marina. Halleloia. Zao revana ty Paoly teneniny eto a nareo ny mbola ohatry zao mbola velo loatry n'io tsy atena fa izy ny Andriamanitra nasinareo alitara teo hoan'ny Andriamanitra zay tsy fantatra androany fataro fa io Andriamanitra io iny mbola manome anareo aina. Za revana mitandreny olona mpaniratsiry reny de zao fotsiny teneniko sady mitsika dry raha mba fantatrao fa mbola ny Andriamanitra no manome anao rivotra iainana. Raha mba fantatrao fa mbola ny Andriamanitra no nampiposaka ny masoandro eo aminao. Halleluja. Halleluja. Mety tsy fantatrao zany ary mety mbola tsy Andriamanitra tsy fantatrao ny toriko aminao eto androany. Fa raha mbola tahaka izao ianao androany de tadidio fa ny Andriamanitra izy le mipetraka ao an-danitra ao, Andriamanitra Jakoba sy Isaka sy ry Daniel sy ry Davida sy ry Solomon sy ry rehetrarehetra sy ry Matthieu sy Marka sy Luka sy ry John. Io Andriamanitra toriko aminao io. Nanisy alitara ny ateny mponina tao ny atenianina revana ny atenianina nanisy alitara ho an'Andriamanitra zay tsy fantatra fa nandalo teo am'izay Paoly nametraka anarana amin'ny Andriamanitra ao amin'ny toerany. Halleluja. Halleluja. Anao mba sary-piaro ianao e marina izy nyteniko anareo zany revany tena teneniko anareo fa tsy alao miavaka le Andriamanitra e. Aza ovaina rahalahy le Andriamanitra fa ino no mba tianareo hoe iny pataloha rovodrovitra sy reny fitafy tsy mendrika sy reny zavatra rehetrarehetra sy ny sisa reny a de aza fariparitanareo amin'ireny Andriamanitra fa tena tsy zany Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Mety ampaliranao mety anindronao zany teny zany fa Paoly koa teto nanindrony e. Halleluja. Fa ianao androany torian'Andriamanitra tsy eny amin'ny tsy Andriamanitra ny samporeavana malala. Ny Andriamanitra toriana aminao androany Andriamanitra tena mpamme fofinaina mihitsy. Mbola matoy izao anao, mbola matoy izao andreo olona rehetrarehetra mbola ny tanan'Andriamanitsika no mitazona azy, mbola miandry am'ireo Andriamanitra. Raha tahino izy ka hisy atsapaka hahita azy. Sitraka Andriamanitra ny afatesany ratsy fanahy. Fa sitraka Andriamanitra ny alandreo amin'ny lalatra. Zany nandefasan'ny Paoly anazy, nandefasan'Andriamanitra ny Paoly teo amin'ny tanàna io. Avy ny fotoana. Resy hafanenina nge Andriamanitra. De topoy atenako, topoy izao tontolo zao. Fa mandefa fialanen'Andriamanitra. Mivelona tamin'ny sampony olona teto. Ary tsika raha mandinika de zao miveriny ty tantara atao atena ty. Jerenao nge za revana mandinika tsika malagasy. Na tsy malagasy rery moa fa malagasy ny resahany eto. Fa tena miroboroba nge revana malala ny fanompotsapy. Misy eo amin'ny endriny be debe nge revana zao fanompotsapy. Sary vongana ve tsy efa eo. Mahavarina amreto ateniany reto revana reto ry zareo atao ateny reto de zao. Mana-tsaina be ry zareo, mahitao zavatra, mana-pahendrena be amin'ny maha-filozofa azy. Fa ambany be mihitsy ny voany ara-panahy. Ara-panahy zany tena tsy afaka mihitsy. De mekokoaka amin'ny sary vongana, de mekokoaka. Hitanao reny hoe aparatoka reny. Reny nge resaka filozofia reny. Nanjaka be reny tao ateniny. Tsy resaka Andriamanitra ny aparatoka zany. Filozofia zany. Misy aminareo ma tsy mandeha makany de sady mivavaka ihany. Filozofia reny. Fa tsy hisy idiran'Andriamanitra reny. Jeredao le miverina mihitsy zao ty fiainana tao ateny ty am'izao. Poitra daholo ny olona manam-pahendrena rehetrarehetra. De miteniteny zavatra aminao de voalohevitra reny koa tsika kristianina. Ny Andriamanitra nge rava nambony indrindra amin'ny fahendrena inona ny tsiritanao an'ireny. Fa nypotsampy ny sary vongana efa etsy efa etsy finonompoana rehetrarehetra efa etsy. De zarao ty de io misy sarina vola de zay mizarany ty de ho tonga aminao androany nge izy anteny anao an'izany fa mizarany ino topoy Andriamanitra ka tsao fanjakana sy famire de ho tonga aminao iny. Sary ohatry n'iny ny hitanao fa tena tonga eo aminao iny. Fa fanipotsampy daholo zany ravana malala. Manao vankivanky varahana
de am'izay tsy fanina izy amy teny anao reny nge sampy misy amitsika zany manao vangivangy varahana menamena be satria reny moa zany ody fanina ty azao ty manana jesosy tsy fanina mihitsy ange zao tsy mody fanina koa rehefa tena ao tsara mihitsy ary avana malala amimpisokatra fa reny miaro amin'ny asina raisy ny rahan jesosy tena hidina ny anaty mitaovam-pisefonoany tsisy asina zany ianao fa fanomposampy reny ry havana alleloia mpanjaka be tany azasonona trano fa tsy tia mpamosavy ina reny mpamosavy an'izany fa rehefa ny fanamaherin'andriamanitra anao tsy mandalo aminao tsony ny mpamosavy alleloia verina ny fanomposampy tsy isy afa-tsy sampy ny tany paoly teo za rehefa namahita am'izao tontolo zao fa hatrany amina mpitory teny verina ny sampy rehetrarehetra verina ho a verina ny sampy satria ve elina nanany kapotiny de ozy le mponimpiana iny ary raiso ny hery de inona ny olana le izy nge tsy hoe ny olana amin'izy nge de zao hoe ny olona lasa mitoky amin'iny palitao amin'ny pastery vadika sampy le izy lasa mifantoka tsy raha iny olona tsozy zay fanatrian'andriamanitra tsy fanatria fa rehefa eo palitao amin'ny pastery de mbakasoy amin'iny a pastera de afatra ozy sampy ange zany ry havana malala partage ty zavatra ty de lasa ohatra zao ianao izany teny anao sampy zany fa zao ry havana malala ny tenin'ny paoly de tsotra manao hoe andriamanitra tsy ninitsy ny jery ny androny tsy fahalalana fa androany ianao raha niaina tam'izany raisy le andriamanitra mbola tsy fantatra ohatra am'izay besaka aminareo mbola misy fampianarana misy tozy nareo inona daholo zany ka ny olana ngery havana de tsy fantatritsika nge andriamanitra ahoana ary ny tsisy ny fampianarana satria tsy fantatritsika nge andriamanitra ary zay koa nge nianatra reo zay netrehitra fa nanompo andriamanitra velona zay hatram'izay fa mbola boka ny tosa ihany mbola boka ny fahotana ihany nefa zay milaza fa zanak'andriamanitra ay tsy fantatray andriamanitra androany eto koa androany mijoro eto aeropago alleloia areopago tsy fantatra ty toroteny ty mety tonga any antranona mpanompo sampy pijery karatra pijery boule de cristal mety tonga any anatina tranon'olona mpitaiza zazavavindrandro fety nitsanganako aminao androandry de teninako aminao fa ianao io mbola velona androandry de noho ny anaran'le andriamanitra zay tsy mbola fantatrao zazavavindrandro tsy manome anao fotoana tsy manome anao fotoana topifaliana zany dadarabe tsy manome anao zavatra ifalianao zany faly kely anao mandritra ny adiny firy de taranako ray manontolo ny nataony anaty ozana sy ny sisa ry havana androany toriko andriamanitra tsy fantatra ianao io le andriamanitra araky niratsika nataotsika teo izy no raha tahiny zany paoly koa nakeo tsy nitambitamby zao fotsiny tenin'ny paoly ny andriamanitra toriko aminareo rano andriamanitra tompony zavatra rehetra na fofinainareo ary afa amin'andriamanitra io masoandro io afa amin'andriamanitra ary voninahitany olona rehetrarehetra andriamanitra na izy na epikoreanina izy na inona le anakiray teo stoika na mpanompo sampy na mpijangajanga na mpamon'olona na mpame vibration tsy fantatra tsony raha tahiny fotsiny nareo androany voakasika ka mahita ny herin'andriamanitra voninandray anareo andriamanitra andiny fa valamproapolo izy ny velomatsika siatsehatsika ary iainatsika araka ny nataony mpanao tonikira sasany araka le iratsika ty mihitsy ivelomanay iainanay halleloia androany za teteny aminao hatram'izay anao nanompo andriamanitra eny amin'ny rivotra andriamanitra maniditsidiny tsy fantatrao ohatrany tsy azonao a-tsaina mihitsy zany hoe ahoana ary zany za mivavaka nefany efa tafiditsany aminao le fotom-pisainana stoika aminao hoe ozy le raha matoa anakiray zay izy amin'io mivavaka ihany ny fieritretan'ny tenany fa maty tsy rairay reto zanany reto tsy nananjanaka tsony zao foana ny teniny isaky misy zanany anakiray maty zay ny sitrapon'andriamanitra ry havana dinio ny tenanao sao de ao anatinao fotom-pampianarana stoika ka mitemana hoe efa tokony ho tongotra zany de tokony tonga fa aza mieritreritra an'izany ianao hoe aza mandiny teny zany aza manontany teny zany iny andriamanitra fa tsisy an'izany fa zay mihitsy tokony ho tonga lerenao tena mahatezitra anao mahenona de hoe miala amy raha tsy fanao andatsika ho any an-danitra efa ho avy jesosy toy zany hoe mampitahotra zany ry havana malala epikoreanina ianao am'izay fotoana zay tsy tianao mihitsy mihainao an'izany satria ohatra manapaka ny fifalianao manapaka ny fafinaretanao firy amitsika miaraka amina vadin'olona
fa mitaingina eo ambonin'le fiarany vidiny le vadin'olona tsika de faly de sy tizika mihitsy tapahany zay fafinaretan zay ka vao mitady tonga ny toteny de elanao ty toteny atao fandarana ramoka izao ty satria mampiroro vao mitenena ho avy Jesosy miomanitsika fa efa toka ny deuxième vaccin tozy mila aza mampatahotr'olona zay tsy mampatahotr'olona fa manomana ny olona mba afaka hiatrika an'izany amin'ny fasahina hijory eo amin'ny toerana misy n'ilay vatolampitsampy ary eo ampago halleloia maherezy anao aza ty teny aminao androany safidio Andriamanitra androany Andriamanitra tsisy nafantatra mety mbola tsy fantatra talohan'izay mety Andriamanitra hafa mihitsy ny tomponao hatramin'izay namelanao nandeha tamin'ireny zavatra rehetra ireny efa fantatra zao fa tsy sitrapon'Andriamanitra fa mitady hanapaka ny fafinaretanao eto amin'ity tany ity de lavinao fa za mitenanao androany fidio ny lalam-piainana Andriamanitra nefa tsy hanameloka anao androany tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana Andriamanitra fa ankehitriny kosa izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao mba hibebaka satria izy empananendry andro anankiray ary io andro ray io halleloia andrasantsika io hitsarany izao tontolo zao amin'ny fahamarinany amin'ny alalan'ny lehilahy ray izay voatendra de tsy iza fa Jesosy Kristy ho tsaraintsika Jesosy ny antony hitsaranantsika andraisinao ve Jesosy nitehirizinao ve Jesosy sa tsy nataonao tsinitsiny de maherezy ianao fa tsy mory atsika mitorety moa de tsy mory fa ny zavatra nafinaritra ny amin'ny 2 ary raha nahare zany tamin'ny fitsakana maty izy de niomeny sasany hoay ho any an-danitra hoe fiainana mandrak'izay de nomezany olona ary sasako zany hoe mbola iainanao ndray zay amin'izany zavatra zany hitanao natolona de inona koa manaraka tsy fihinanano kisosy de inona koa manaraka manao saron-dova de inona koa manaraka tsy manao an'izao be de nomezany olona Paoly fa ny zavatra nafinaritra Paoly tsy nienana na raiky lao azy tsy nampahian'ny Paoly izy erinao tsara ny farany mafinaritra reo aloha mbola nisy zavatra nakivikivy reo raha hotsika olombelona fa ny amin'ny 7 ary Paoly de niala teo aminy anefa ny olona sasany ny ray ndray tamin'ny kanino nisy vokatra teo hitanao ny vokatra teo zao ny mba namany zany Dionysio ary Areopagita sy vehivavy anankiray atao hoe Damary ary ny sasany koa iza moa io Dionysio io mahita eto mantsika de ohatran'ny hoe olona roa mety ny ampiandreo sasandreo reo zany tsy olona zato akory reo olona sasandreo hitanao tsara fa fahamarinana ange rehefa toy tsy olona tsy ambongadiny ny azo eo fa tsy ndraindray eny niala teo Paoly ohatran'ny hoe tsisy vokatra fa oka java niala teo Paoly de nisy lehilahy atao hoe Dionysio Areopagita fantatrao io lehilahy io ohatran'ny hoe mpitazona an'le doany io ohatran'ny hoe io zany ny filohan'le fanompontsampy teo nitsangana teo Areopago eo amin'ny toeram-panompontsampy nitsangana ny Paoly de le lehilahy mpitazona tompona andraikitra voalohany mihitsy ity Dionysio Areopagita ity io ny niova voatsindrona io koa nandrahan'Andriamanitra ny Paoly de tsy reto olona rehetrarehetra reo ngeryavany ianao raha mitory fahamarinana ianao de azakivy ianao hoe tsisy kila tsisy client za tsisy mpanaraka tsy olana zany misy olona ao ray roa telo ary zany koa nitanjo ty fandarany ty tonga de ny lohany mihitsy tonga de le mpitazona an'le doany le mpitazona an'le Areopago mihitsy ino niova fo niaraka tamin'iza le Damary vadiny izy mivady tonga de resy lahatra Paoly ajanonay ty fanompontsampy ty ajanoko ty fitazomana am'ty fikolokolona anyty vatolampitsampy ty hatramin'ny ela fa anaraka anao zay de niova ny fiainany de anaraka amin'ny Paoly izy nandehanan'ny Paoly teo olona vitsivitsy tsy olona vahoaka ray tanàna fa Andriamanitra koa manome safidy ho ny ten'Andriamanitra tamin'ny amaranako azy hoe zao mba nitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ahatsapa ka hita azy de tsy ho lavitra an'Andriamanitra ianao io tsy tokony ho lavitra an'Andriamanitra tsy za maniry de maniry mba ho voakasiky ny ten'Andriamanitra ianao de anomboka anadiady ianao izy moa Andriamanitra manahoana moa Andriamanitra voninahitra de ho an'Andriamanitra rery any matoky afa nakasika anao zany teny zany ary te amperianao any feany tolotentsika androany tsy kisendrasendra ny atongavanao eo amin'ny toerana io ary raha sendra tonga eo koa ianao
da aza menatra ianao mijoro da eo daholo aza ny olona mietrrehetra manam-pahendrena rehetrarehetra aza kivy ianao torio fa tsy fantany ange Andriamanitra ianao mahafantatra an'Andriamanitra aza mimahery ampafantariny olona fa Andriamanitra mbola tsy fantany io Andriamanitra torianao io ary torio aminy fa Andriamanitra mpamindra fo koa anefa io tsy hoe mibetibety boly ka miteny amin'ny olona fa tsisy hevitra fa manoro azy ny lalam-pahamarinana dia miteny amina fa Andriamanitra tsy vonina adino ny andro tsy fahalalana andaontsika iova fo ialao ny fanompontsampy ialao ny fihevitra diso rehetrarehetra eritreretiny olona fahalalana mahitsy fa nefa mitondra azy amin'ny fahaverezana ozany hoe zao ny fisainan'ny olona rianina ary misaina ohatra zao satria filôzôfa fa tadidio hoe ipoly ambonin'ny filôzôfa rehetra satria zao ilay filôzôfa ambonin'ny filôzôfa rehetra ny nanaraka azy sy nomba azy tamin'izay lehany matoka vavorainao ten'Andriamanitra enganeka isy olona eto a taka Dionysio sy Damary a ka iova fo a na zany iza toerana misy anao ninina zavatra nataonao milanao Jesosy milanao Andriamanitra sy ny fanjakany mpanompo sampy ianao olo loatra anao mihitsy no ny tediavana ny mangatsika ho lasa mafana voninahitra ny eo an'Andriamanitra ririana ivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotranao zany amin'ny fitiavanao satria lehibe tokoa ianao ary tena tsapanay Andriamanitra fa tena hoe Andriamanitra lehibe ianao ary mila toriana fa Andriamanitra lehibe ianao tena mila toriana fa Andriamanitra lehibe ianao mila atao fantatry ny olona Andriamanitra fa tena Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tena tianay ianao ary Andriamanitra tena mikarakara-nay ianao androany Andriamanitra dia angatahako mba hamanginao an'ireto olona takan'ny Dionysio sy ry Damary nataiza hoe iza ny toerana nisy an'izany olona izany na inona latsy efa nataon'izany olona izany dia ko fantany Andriamanitra fa Andriamanitra nanompo Andriamanitra tsy izy hatramin'izay diso lalana izy hatramin'izay fa oka izy ahita Andriamanitra ahitany endrikao dia ho voakasikao dia iova fo dia anompony Andriamanitra Paoly ilay Andriamanitra tsy namenatra ilay Andriamanitra tsy nandiso fanantenana fa ilay Andriamanitra na dia ny fahavaliny azy dia nomeny masoandro sy nomeny rivotra ialany nenina sao iova fo dia maro ange Andriamanitra ny olona iova fo ndray mainao zao teny izao mety misy olona mietrehitra efa mivavaka ihany izy hatramin'izay fa zao Andriamanitra za matoky fa zany olona izany dia ahita lalam-baovao lalam-pamonjena vaovao ahita tara misy soratra fa Andriamanitra tsy fantatra anatiny eo izy dia ampahafantarinao azy izy amoa ianao ilay Andriamanitra lehibe ilay Jehovah Andriamanitra Israely ilay Andriamanitra Jakoba sy Isaka sy Abrahama ilay Andriamanitra ay ny amin'ny alalan'i Jesosy ilay Andriamanitra nanao zao rehetra zao misaotra Jesosy ka sitraka ny amin'ny fitiavanao dia masino izay ho mendrika anao tsy ho kivy amin'izao asa zay atao zao Andriamanitra fa hitory eo ambonin'ny aéropagao izay eo ambony vatolampiny sampy amin'izao tontolo izao no hitenenany ny olona ny elina tokony elany amin'ity zao tontolo izao ity fa hifatoka any aminao ny fosiny izay dia anao ilay Andriamanitra lehibe anao ilay Andriamanitra mitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia volosiny Satana izay mitondra ny fahendreny zao tontolo izao ity mbola tsy mampiherika ny olona dia potipotehako amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony fahendrena ambony indrindra ny fisainana zao tontolo izao ny fisaindratsiny Satana dia potehana tsy any manjara tsy anankeritsy ara-pahefana misaotra Jesosy voninahitra dia ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay halleloia amen ny ataontsika ty raha mahafinaritra be ty Andriamanitra mahery a izy lay mahery a ny Andriamanitra toriko aminao eto androany a Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahagaga tsy misy toko tsy misy tahaka izany Andriamanitra lehibe halleluia natapinaza natapinaza ny lalana veny varatra
Ny Andriamanitra fa tsy mahavany zany. Fa ny anao natapina avokoa aza. Na dia manao zay ho afamiazany devoly Jesosy ilay manokatra lalana fiainam-bony. Natapina zay ny lalana menendrefana. Halleluja. Natapina zay ny lalana tsy lalana. Matokiza ka tsisy atahorana yakory. Jesosy ilay manao lalana avy any ambony. Manokatra lalana avy ambony. Halleluja. Tsika rehetra iary teny hoe izy ilay mahery. Trio amin'ny olona fa izy ilay mahery. Izy ilay magaga. Izy ilay mpanjaka tompony manam-pahefana. Izy Andriamanitra mifehizao rehetra. Halleluja. Tsisy zava-magaga tsy angatao amina. Izy ilay mahery. Izy ilay magaga. Halleluja. Izy ilay mpanjaka tompony manam-pahefana. Izy Andriamanitra mifehizao rehetra. Tsisy zava-magaga tsy angatao amina. Natapina zany lalana avany avaratra. Natapina zany lalana avy any atsimo. Na dia manao zay ho afamiazany devoly Jesosy ilay manondraka lalana avy any ambony. Zany ny Andriamanitsika zany ry havana malalaka. Tsy mijanona eo ambony vato, tsy mijanona eo anjoron-trano. Fa Andriamanitra mahay mamena dia rivotra eny amin'ny vavorontsika. Halleluja. Mahay manokatra ny lalana rehetra izay nisy tanampina. Matoky anao. Andriamanitra lehibe nitoriana aminao isan'andro isan'andro eto. Halleluja. 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 Izy ilay mahery. Izy ilay magaga. Izy ilay mpanjaka tompony manam-pahefana. Izy Andriamanitra mifehizao rehetra. Tsisy zava-magaga tsy angatao amina. Izy ilay mahery. Izy ilay mahery. Izy ilay magaga. Izy ilay magaga. Halleluja. Izy ilay mpanjaka tompony manam-pahefana. Izy Andriamanitra mifehizao rehetra. Tsisy zava-magaga tsy angatao amina. Halleluja. Izy ilay mahery. Halleluja. Jesus
jeremia toko faharoa amin'ny telopolo andimy fahafito. Halleluja. Izy ny Jehovah'Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mazagaga izay tsy hainy ataova. Jeremia toko faharoa amin'ny telopolo andiny fahafito amby roapolo zany. Dia samita in'Andriamanitra tsika manentana kiranao fotsiny melohan'ny isa rahantsika dia zao mino aloha fa nahery ianao teo dia tsika moa migopy mbola hiaraka antsika efa fa zao efa nanentana taminareo fa manomboka amin'ny rapitsoalina dia anisa 7 andro tsika manomboka rapitsoalina lapitso lady latsinainy talata larobia kamisy zoma dia ny vavaka fiambenatsika dia hifantoka amin'ny diany josoa sy ny vahoaka an'Israely taoriana nahafatesan'ny Mosesy mandra-pamakiny ny tanànany Jeriko izay tsy tokony ho vaky satria nisy rindrina ngezabe avo be sy ngezabe nanakana vato misakana ngezabe amin'ny fandrosoana zanak'Israely any amin'ny tany Kanana tsy maintsy mandalo hoe Jeriko. Ianao io tokony ho tonga any an-danitra, ianao io tokony ho tonga melohan'ny atokavanao any an-danitra, tokony ho tonga any amina fandresena goavana io fiainanao io fa ny olana eo foana no mijanona ny dia satria misy an'ilay mandany Jeriko. Ka tsika anomana 7 andro tsika io didina impito ary amin'ny andro fahafito zany hoe amin'ny herin'ny androany amin'ny sabata dia iodina impito koa tsika tsy tena zavatra be deabe anao azafady tompoko azafady fa jotazana azafady. Halleluja. Dia ny hevina sady mantsy ny any Jeriko satria tenitenentsika eto izy fa zao azafady dia anomboka eo anao toritentsika anao vavaksika isaky ny fotoam-bavaka ray zany isaky ny vavaka fiambenana dia sady misy toriteny misy vavaka mifanaraka amin'izay itsofana rano antsika rehetrarehetra zay dingana vita dia tazonitsika mivavaka zay dingana vita dia tazonitsika mivavaka. Dia zao zany zavatra teneniko anareo aza amiratenareo ny alahady tsisy tsara ohatry manaraka amin'ny vantana satria tadi fotsiny fa raha raisy fotsiny hoe misy fotoana tapaka indray ny fotoam-bavakantsika dia ahoana ny zavatra atao mila manaraka amin'ny vantana ianao dia miteny aminao zany hoe fotoanantsika rapitsoalina amin'ny sabata herin'ny androany fifadikanana lehibe no ataotsika eo tsika androdana izy amin'izay andravan'le rindrim-be amin'izay tsika le vato misakana be eo anoloantsika dia amakivaky ny tanàna Jeriko tsika makany ho any amin'le tany toratro ny sitately. Ka dia manasanao zava-dehibe io amin'ny andro farany isy délivrance isy vavaka ataotsika tsy tena zavatra be deabe aminao fa manjary ohatrany hoe ozany hoe efa tsy tonga tsy hoe fantatro daholo fa tongava fa asoa ny fanahinao asoa ny fianakavianao asoa ny ara-nofonao anomanantsika ny lanitra ihany koa io mamy toky anao fa tena andray heritsika anatin'izany fotoana zany dia tahiny tompo daholo ary tsika tiheritiany naovantsika veloma androany malala eo masoko ianao malala eo mason'Andriamanitra ianao tiana ianao ho tahina tiana ianao tafavoaka dia ataony zavatra rehetra mba hatafita ny fiainantsika zay anaovako veloma aminao androany malala eo masoko ianao izy Andriamanitra na zana ianao malala eo mason'Andriamanitra samy mahery dia ho tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy mahireza daholo rapitsoalina tsika miona tsisy fandarana androany fa rapitsoalina. Halleluja. Malala io masoko ianao dia mahereza zany lalasana vavaka zany. Halleluja. Malala koa ianao io masoko. Halleluja. Zany mitsoko anao zany nafatarako anao. Halleluja. Sotra Jesosy. Aviva tatanako. Halleluja. Te iara isidina aminao Andriamanitra.
Nofonao sana nengenao halleluja savela mirery zany anao aza matahotra tsapako zay tsapanao zay marary anao marary ao izy Andriamanitra halleluja Wachacha nitakan zone na wadwa Yanarne malalaku malala na Andriamanitra wa yanao halleluja Acha tatanku Bana kavanan fa marina kwe Andriamanitra daholo tianao Jesosy dia hitantananao izy ampiditsika miona manana fifaliana dia aza matahotra atokian'Andriamanitra ianao halleluja